Iny arevaka isany dia ho ampitombony aminareo mandrakariva trany aniny fahalalana tsara ny momba n'Andriamanitsika. Amen. Misy fanamariana 5 na 9 melohan'ny anombohako. Fanamariana ray voalohany indrindra dia iresaka zavatra somary sarotsarotra, somary nahirantsika mila fifantohana. Raha zavatra efa manaradavana no alehako eto hoe zanaka dekona tsy maintsy endry, zanaka pastera tsy maintsy endry, zanaka pastera manompo an'Andriamanitra, zanaka dekona raha izany no alehako eto vizana ny nakaty dia vizanareo nakaty efa hainareo zany. Dikan'izay tsy iresaka an'izany mihitsy fa iresaka zavatra somary sarotsarotra, plutôt teknika ny amina fitaizana. Za moa talohana pasterana dia efa nanao spécialisation tamina ministera ny zaza amin'ny fanomponan'Andriamanitra io efa nanao spécialisation tamin'ny fitaizana zaza. Zany hoe anisan'ny taiza-ankizy zany tamin'ny asa fanompona melohana pasterana. Dia anisan'izany zavatra entiko eto aminareo. Fanamariana ray voalohany zay. Fanamariana ray faharoa noho izany dia namboariko kely ilay lohahevitra nataoko hoe ny dekona sy ny fitaizana zanaka. Hita ve le izy? Ny dekona sy ny fitaizana, dekona sy l'olona azafady, so dia miteny l'olona hoe ary aiza zay. Dekona sy ny l'olona fitaizana zanaka. Fanamariana fahatelo zay. Faharoa zay. Fanamariana fahatelo tsy mba nampianatra nytony zavatra tony mihitsy raha tsy nanomboka tamin'ny herintaona. Nefa zavatra nianarako, azavaiko ny antony, nampandaloviko laboratoire, ary ny laboratoire nampandaloviko azy dia ny zanako. Dia rehefa nahita résultat tamin'ny zanako dia zay vao niteny hoe ay marina le zavatra nianarako efa tany amin'ny 5 taona lasa. Dia zay vao nanino izy teo nanomboka nampianatra zanako amin'izao tsika miteny zao mianatra any an-dafy fa ny olona mifanerasera amin'ny zanako zany dia miteny daholo hoe pastera zay vao nahita maso sy azo tsapahitanana ny atao hoe zaza endry. Fa mampiaiky ny zanaka pastera. Tena dia zay fiangonana lalovany zay miaraka amin'ny rehetra zany vakivava daholo. Fa hatramin'ny mipetraka any an-dafy ny zanako misy kabare andeha ho teneniny tsy mandeha ho alehany tsy miandeha any amin'izany tsy izy raha tsy miteny da misy an'izao ahoana ny hevitra dada enony aloha ny hevitra za tsy miteny hoe mibaiko fa miaino ny hevitra izy alohany zay izy vao mandray décision. Nefa eritrereto hoe raha zanak'olona tsy ao anaty ray aman-dreny zany hainareo ny zavatra atao. Ny olona rehetrarehetra zany dia vakivava dia mba mizesy tapany eritreretena zany miala tsiny efa za dia vazivazy rehefa miresaka ho an'izay mahafantatra na mahalala an'izany tsara hoe paster Mikael rehefa miresaka sy mampianatra sangisangy be foana amin'ny fomba hitondrany an'le resaka za misangisangy zany fa sao dia gaginareo ao anatin'izay. Fanamariana fahatelo faefatra be dia be ny olona mihevitra fa tsy ilaina ty am-piangonana ondy ny atao hoe développement personnel. Fototra ty fampianarana ameko anareo ty nefany zao vao malaza zany développement personnel zany fa izany tany amin'ny 5 taona lasa zay efa nianatra an'izany dia tena ho resako aminareo androany zany hifototra amin'ny atao hoe développement personnel. Dia be dia be ny olona miteny ny Galatiana 2:20 hoe le izy anery paster raha mamaky ny Galatiana 2:20 tsika dia tsisy ilana développement personnel mihitsy ty am-piangonana satria ny Galatiana 2:20 rehefa miresaka dia hoe tsy izao ntsony ny velona dia rehefa tsy izao ntsony ny velona hono dia tsy ilaina développena intsony lay moi tokoa aloha la ratsy le moi ahoana tsara moa ny fanoratra moi ahoana ny fanalavana azy incurable zay mifanalavana anazy fa ratsy tokoa izy fa mila développena hifanaraka amin'ny sitrapona Andriamanitra. Dikan'izay za manokana amin'ny mahapastera amin'ny anatra développement personnel ana dia hitako hoe tsy mitombona mihitsy zany hoe tsy ilaina développement personnel any anatin'ny fiaina mpiangonana. Fa rehefa tsy développenao io hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misy développer foana ne io fa manaraka ny sitrapony izy dia voly. Dia amin'izay fotoan'izay voaneniny ianao ray aman-dreny hoe ohatrany takizay ihany. Fanamariana firy zay 5. Fanamariana ray farany za lava resaka dia mety be amiko ilay hatramin'ny 12 sasany io
lesona telo no akambako ao anatina adiny ray sasany zany hoe raha farafahakeliny zany maka ino tisy teo tsasakadiny lesona anankiray ndao ary hojerevantsika zany zavatra mahita ve nareo ny atao hoe olona misy nature io atao hoe olona io olona io zany rehefa mitaiza zazy ianao tsy hoe mandeha ho azy am'izao ity nature ty hojerevako kely aminareo aloha ina ny atao hoe zaza tena arabaky teny ny atao hoe zaza na ny atao hoe akizy asa zao raha mahitinareo na tsy mahita ny atao hoe olona zany dia araky io fomba firesaka ny azy eo io de ndao ary hoe vakina paidiona tafa teny hebreo nepios teny grika reo zany ny atao hoe akizy de andao any eo jerevantsika ny fomba fijeriny tenin'Andriamanitra ny tena dikan'izany ny atao hoe paidiona de izao avy amin'ny teny hoe paio ary ny dikan'ny paio de zao dressé na frappé kapohany fa rehefa avy eo hoe teny terme teknika enitaona no nikapoka ny zanako farany enitaona no nikapoka ny zanako farany tamin'izy enitaona fa izy reo lahy zany rehefa antanina tadidinareo hoe nareo voakapoka tena ohatrany tsy nahita dada nikapoka na mihitsiny zay nefa endry le zaza sa maditra endry zany le tenenako hoe misy développement tena ilaina ao ambadika reny rehetrarehetra reny frappé ozy izy ny tena dikany ny mpanao heviteny rehetra de mametraka hoe toy ny famolavolany io ohatran'izao zany ny atao hoe olona raha ny filazan'ny manam-pahaizana ty indray tsy baiboly ho an'ny manam-pahaizana hafa de ohatran'izao ny atao hoe olona hatramin'ny fahaenitaonany izy de habitude ny hitaizanana azy ka rehefa manao ny tsy mety de kapohana kely mba praikitra an'le inona habitude fa tsy voatery kapoka mafy be rehefa mitsy kely de ohatrany mety tsy pindy kely fa izao ny tsy ampy amin'ny olona rehefa tsy mety any ny olona ny mandray inona andraikitra fa rehefa mety ny ataon'le zazy mandray andraikitra sa tsy mandray andraikitra ny ray aman-dreny eo le rerangeza be amin'ny fitaizana fa maninona rehefa mety ny ataony tsy miteny ianao na tsy manao ninninona ianao fa maninona isaky ny tsy mety any ny ataony vao mandray décision ianao fa ny tena izy de izao raha tena hitaiza ianao isaky ny mety ny ataony ny tokony miteny ianao de encourageny izy azotsika ve le izy zany nandramako tamin'ny zanako zany raha misy action 5 ataon'ny zanako ndray andro ka tery tsy mety za tsy miresaka ny tery tsy mety fa le inona ny nataoko ataoko tsapany hoe tia ny dada le nataoko ohatr'izao de tsy maintsy misy endrika encouragement na tsy mety ara taony tsy maninona tia ny tataraiky tao am-piangonana vao tamin'ny lady faharoa teo za zany mba za tia mihinana gote zao teo de ianao zany mba efa manamboatra gote tsara tare mihitsy le zao atao gote ateo rehefa aveo atody de asivy fangarongarony asivy mofo asivy fromage de kafe mafana tsara efa hitako vita tao mihitsy n'le izy tonga any de ihinana an'le izy amin'ny folo sasany tsy teo le izy le zanako faralahy tendatendakanina bota be zay izy tendatendakanina zay de za tsy mikapoka azy izy amin'ny teny hoe hoaniny goteako lasa nakany aminy de encourageko tena mahafinaritra mihitsy ny fahazotoana ombana satria fantatry fa izy ny nakany izy za tsy manendrikendrika tonga de mahafinaritra anarydady nga ny dada le izy zanaky ny olona roa amin'ny karavazy vao mihinan-kanina ianao mihinan-kanina ndray ve tsy encourageko mahazotombana zanako positive eo ny zavatra rehetrarehetra azonareo ve rehefa positive enao foana io zanakao io positif amin'ny fijeriny fa maninona ny zanakao ny négatif foana tsy miteny ianao raha tsy isaky ny tsy mety ny ataony azonareo tsara ve dikan'izay zay le atao hoe dressé atreo amin'ny fahaenitaona hony izy ohatr'izay de misy miteny zao hoe konenay efa lehibe de pastera de ahoana ho hitantsika eo zany rehefa aveo fa manomboka fahaenitaona manomboka hampandraisinao fanapahan-kevitra tsy kelikely amin'izay izy tsy dressena tso satria efa misy habitude de fanandraisana fanapahan-kevitra fa tsy resaka an'izany fa lavabe raha izany resahany eto ny tafa indray de avy amin'ny teny hebreo hoe tafafo io zany de tenenana hoe petit pas zay ny tsy mampitovy amin'ny olona sy ny biby
ny biby a voateraka dia mainy zavatra rehetrarehetra voateraka ny biby a dia ny omby tonga dia mahay milomano mba alay vao ny zanakao taovy anaty rano hoe ny alika voateraka dia mahay milomano ny alika voateraka dia mivovo ny saka voateraka dia manao miao ny omby voateraka dia manao man satria de naturany voateraka izy dia efa inne ao anatiny zay tokony ataony rehetrarehetra dikan'izay tsy ilaina développena izy azotsika tsara fa ny olona voateraka tsisy nininna hainy zéro zay ny mahampahazapaha azy tafafa ho ny teny hebreo zany hoe voateraka io zazy io a dia tsisy nininna ao anatiny na kely ary fa ianao ray aman-dreniny no mitarika an'ilay développement any ka le développement ataonao ray aman-dreny no ahitanao résultat rahatr'izay hoe endry le zanakao sa maditra azotsika izany zavatra zany de ampidirina zavatra tsy kelikely ho resahako eo zany rehefa avy eo ahoana mifampidirina zavatra ao anaty zanaka ny atao hoe nepios indray raha ohatra ka ny teny grika ne zany de mitovy amin'ny négation amin'ny teny frantsay ihany a ny pios kosa de instruction zany hoe ny nepios zany de sans instruction voateraka zany io zazy io de tsisy instruction ainy na kely ary fa ny ray aman-dreny ary zay no anaporofona fa ilaina ny atao hoe développement personnel rehefa mitaiza zaza fa tsy mandeha ho azy am'izao hoe tsy ilaina fa ty fa tsy zao tsy novelona fa kristy mivelona tanatiko fomba fijery ny olona irresponsable zany de atsipony any amin'izy ny responsabilité any am' jesosy io jesosy de raisy ny responsabilité non responsabilité anao zany tena responsabilité an'ny olona ao anatin' zany ny enfant ndray a de avy amin'ny teny latina hoe inny fari inona privatif de ny fari a ny teny parler de ny inny fari zany raha avy amin'ny teny latina de izaho tsy miteny voateraka io zazy io na dady ary nga hay tsy mitovy amin'ny alika ho fa ny alika voateraka de ny omby voateraka de maninona man fa ny olona tsy izany dikan'izay tena ilaina le développement personnel mba hifanaraka am'le eritreretinao responsable andray aman-dreny ty zany ny tantarako hoe ny ray aman-dreny a nomen'Andriamanitra responsabilité manokana anao an'izay développement zay jerevy tsara Genesis 2:7 tsy nisoratako ato zany fa itsika tsy enjery mahakasika ny fanambadiana zao ny teneniny eo am' Genesis 2:7 hoe ary noho izany ny lehilahy de andao ny ray sy ny reniny ny lehilahy ony de andao ny ray sy ny reniny rehefa jerevana aloha io zany a de hoe noho izany raha olombelona ny tena tokony ho dikany noho izany raha olombelona de aninona andao ny rainy sy ny reniny zany hoe ny dikan'izany de izaho responsable ny ray aman-dreniny fa rehefa andeha hanambady izy a tapitra ny responsabilité décliner ny responsabilité makaiza indray ny ray aman-dreny makany amin'ny vady dikan'izay anjaranao ny mitarika ny développement personnel an'io zanakao io mandra-pahatonga azy ho inona anambady ary jerevo tsara ny atao hoe zanakadala ndaova ty tena asaiko sokafanareo mihitsiny inona ny atao hoe adala ny atao hoe zanakadala de izaho tsy nanampiankinana jerevo tsara le hoe ary noho izany lehilahy de andao ny ray sy ny reny kaikambana amin'ny vadiny de izaho miankina amin'izy izy aloha mialohany any ambady ray aman-dreny fa ny atao hoe zanakadala raha mamakytsika ny fanoharana ataon' jesosy Luka 5:10 de izaho lay zanaka mitsoka ny fiankinany no atao hoe zanaka inona adala zany hoe raha vo midécline ny responsabilité ny ray aman-dreny de lasa inona le zanakao adala fa ny ray aman-dreny mandray part de responsabilité amin'le zanaka no atao hoe inona responsable tondra ny zanaka makany amin'ny fay nafaka itsika ny 5:10 amin'ny Luka de ho hitanareo tsara hoe rehefa nialatra amin'ny responsabilité ary le ray aman-dreny tsy fiankinana tsony rehefa tsy fiankinana tsony izy a de inona ny zavatra nitranga fa kitsika ny Luka 5:10 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe satria tokony mbola maninona iankina de lasa diso inona fiankinana olo-kafa masika be ty teniko ty ary rehefa diso fiankinana izy de nataon'le mpampiankina inona na ataony ohatrany kisoa ohatrany biby na mpinaniny fa inona ny nohaniny fihinany kisoa satria olona tsy responsable no niankinany
azonareo tsara dikan'izay ndray aman-dreny tokony ho inona mi développement an'le zanaka ao responsable de rehefa tsy responsable ianao amin'ny développement ny zanaka ao de adala ny zanaka ao ary rehefa adala ny zanaka ao de zay le atao hoe zaza maninona maditra de azagaga ianao tsy tia manompo Andriamanitra ny zanaka ao indrindra zanaka atsika pastera ndraindray fa tsy miteny zanaka pastera ny teneniko fa jerevo tsara fa indraindray zay zany mahita zavatra ohatran'izany fa na ohatr'izany koa zanaka dekona satria maninona lay part de responsabilité apetraka Andriamanitra no tsy teo zay zany a karazana fampidirana fotsiny ndao am'izay reo jerevantsika hoe ny fiainan'ny olombelona zany a de azo faritana ny fahazazana ny tena zava-dehibe satria eo no ampidiranao an'ilay inona lay tena mahizy azy rahatr'izay eo no ampidiranao raha ohatra ka alefatsika de io le teneny manam-pahaizana anankiray manao hoe ny fiainan'ny olombelona ozy izy tsy izay eo ny vakiko de azay de fa za manazava am'zay azavaiko azy eo a ny fiainan'ny olombelona ozy izy de atao hoe toy ny atao hoe constructivisme zay mihitsy ny atao hoe olombelona miaina ny atao hoe constructivisme zany hoe misy construction atao tsy kelikely de le construction nataonao tamin'ny zanakao a no lasa fiainany rehefa lehibe fa aza manatena magie azotsika hoe aza manatena magie ka ny construction nataonao tranobozaka kanefa ny anao manatena inona am'le zanakao chateau izy ny namanato tsy possible zay fa zay construction nataonao no hita am'le inona zanakao de anao zany androany mandiny tena hoe inona moa zany zao ny constructivisme nataoko tam'ilay zanako fa zaho a nanandrana tena teneniko anareo vao nanomboka tamin'ny heritaona vao nampianatra ny tony tanitazomiko analo na mpandalofoka ny zanako ny sedraiko amin'ny tony rehefa tsy mety tony a za mihitsy nitsangana hoe tsy mety io fa tsy haingo mety le izy de zany mijoro ohatra ohatran'izao ny olona tsy mandeha le jiro n'ity pointeurako ty fa gaga koa ohatraohatran'izao ny olona raha ny fideriny mandeha ve ny anina n'iny tsy afaka manondro mihitsy ny am'le anahako azafady izy ny avance tiny ohatraohatran'izao tsy haiko za koa mbola tsy mahalala ny dikany sio mihitsy ny amin'ny teny gasy tsy haiko sio ngambany rehefa miteny hoe sio ndray rehefa anao lasa lika kely fa raha ataonao sio le izy tsy haiko mihitsy raha atao hoe sindray a le fanondrana arozoara de tsy haiko zay tena dika fa de miala tsiny a fa de mifangaro voraka eo ny zavatra teneniko ohatran'ny sio izy de manampahaizana anankiray zay a ny zaza rehefa voateraka vida tsisy nininona de manao an'le atao hoe constructivisme ianao a de mampiditra zavatra lasa miverina ndray zafady mampiditra zavatra ao anatiny ndao anefa kitsika ty araka ny voalaza tery aloha de foana ny tao anatin'ny olona fa misy an'le atao hoe constructivisme ary zay zany a no mampiditra zavatra tsy kelikely ao anatiny sio io ohatran'ny sio mihitsy ny tsy haiko mihitsy moa miteny azy de ohatra zao zany le sio de io sio io a mampiditra zavatra tsy kelikely ao ianao ray aman-dreny fa ny olana ny zanaka ao ndraindray a tsy ianao no manao ny constructivisme aminy zany loza iza ny manao ny constructivisme aminy ndraindray namandra mpiaramonina raha fiangonana moa vao mainka tsara any andafo zany a mino fa nareo mahalala an'izany tsara fitaizana any zany zao hafa kely mihitsy za moa manaraka resaka fiainam-pitaizana mihitsy zany ny anany zany misy le atao hoe groupe de pression créena ny groupe de pression io atao hoe groupe de pression io a de ohatran'ny akambana zany samy manao anao za hoe ny anany zanako tiako ohatroatra zao de le mitovitovy objectif a akambany olona anankiray de mandovola ianao a de mandovola ianao atao namany zanako ny zaninona izy teo le zanakao de misy groupe andeha ataontsika hoe roapolo de ireo atao lasa mpinamana fa mandovola ianao a de ireo a no groupe de pression
manao constructivisme am'le izy am'le zaza satria tsy mahavita ny ray aman-dreny atsika sady tsy manao an'izany tsy manao ray aman-dreny de ny atsika zany a sady tsy avidy tsy avana mandeha ho azy lehibe ho azy eo io e de avy eo le zaza tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao zay ianao vao tonga saina hoe ahoana nefa zanaka dekona ahoana nefa zanaka loha olona ahoana satria le constructivisme am'izay fotoan'izay tsy ilay eritreritra ao no naorona azotsika hoe zany zavatra zany fa namana fiarahamonina fa io sampany io ne reto de zany e io sampany io ne fanaovana constructivisme e any zanakitsika indraindray tsy any rehefa ndeha atao am-piangonana toko moramora tsangana daholony de konina sy lolaka ao anaty sampanasany zanany oka ihany satria fantatry fa mahamenatra ny valina azonareo ve satria kainy tena tsy ao anaty sampanasany sampanasany zanany de nizy de konina sy loolona zany hoe tsy nieritreritra anao constructivisme chrétien mihitsy le ray aman-dreny fa raha tianao an'le constructivisme ianao a manaraka ny vie chrétienne de nampidirinao taizany zanakao ao anaty sampana satria ao misy an'le constructivisme manao azy nefa tsy vita lasana indray izy teo hitanareo ito zao a misy ohatrany hoe rano ampidirina tsikelikely de mapiditra ianao mety tsara ny ampidirinao a mety ratsy ny ampidirinao a de toan'io rano io de rehefa tafiditra izy rehefa aveo a de tsy voatery tsara foana ny zavatra miditra ao fa ndraindray zavatra ampidirinao ao maninona ratsy ndraindray ny zavatra ampidirinao ao maninona tsara zary reto variana am' jesosy asynareo raha mahita an'izany angle zany miaika an'le jesosy mihitsy ny ako ary ny zavatra teneniko anareo rehetrarehetra de nianarako tamin'ny jesosy daholo fa jesosy a tsy miezaka hijery ny zavatra ratsy zany fa rehefa mijery izy de inona foana ny jereny ndao jerevantsika le zanaka adala Fjkm lasa nitsoka fa raha zanaka gasy iny ka niverina teo tapitra ny raha mbo voalatsalatsa fotsiny mokana ninny fa tapitra ny tao akifafa tapitra ny tao abrosy tapitra ny fekibo kapangamba ny tany toroanany iny ary mety mbola tratraleny de mandeha any fa galy le ho tany de mody satria isaky ny mijery tsika gasy de inona foana ny hitany gasy miiba foana fa jesosy tsy mahita miiba zany tsy rehefa jery mampianatra izy zava-azo nitsoko zao fa ozy izy hoe le fodiny refesiny fa tsy le fandianany inona ny tiako teneniny présent jerena fa aza mipase fa tsika rehefa mijery zanaka inona foana ny hita eny amin'ny zanaka de fotaka foana ny miditra ao anatin'ny zanakitsika zavatra negativa foana fa jesosy zavatra ray izao nitranga tamin'le zanaka adala lasa izy nandeha lasa tsoka tsy mila miankina ny dadasiny eny a zay mipasea fa ny présent naninony ody a fa jesosy rehefa mandrefy a de le présent jereva ary rehefa le présent jerevany mety sa tsy mety sa tsy mety mety de positif sa tsy positif de encouragena sa tsy encouragena tsisy raha iny jesosy nan'zay passé tany ataovy zanakitsika ho iny fa miverina avy any le zanaka adala fa zany reto sarotra n'izay mivady ara tamin'ny voalohany fa maly foana am'zany a satria raha matoa manao fijery gasy za manao fijery biblika tsy eo de hoe fijery vazahany ray a zany mantsy ny tenyle olona zay pastera nefa fantatray hatramin'izay fa zanaka frantsay e tsy zany a tsy sao de nisy ny teny ray hoe da pastera moa dady amin'ny frantsay tsy zany fa le fotoposainana ny teneniko tsy zany a fa jerevo ny fijeriny jesosy nda hoe jerijery ny teniny jesosy jery zavatra nataony jesosy anankiray misy lehilahy tena tsisy ilanazy teo amin'ny fiarahamonina passé an'izay passé an'le lehilahy anankiray tsisy ilanazy ny anikazo le lehilahy zay izy ny anarana mpampijaly olona mpangalatra mpisoloky a tsisy zay tsy ratsy tsy hitanao teo aminy passé zay fa ny présent hitany jesosy de izy maninony ny anikazo
te iona am Jesosy présent fa rehefa nijery an'iny Jesosy tsy mipasiana ny tsarany an'iny fa n'inona présent anao ny hitako te iona amiko ianao zay pasianao any tsiraraiko iny encouragement no azony fa mba ataovy teo amin'ny fiarahamonina gasy azonareo tsara inona ny hita amin'ny fiarahamonina gasy ny gasy tsy mahita fa tsy ratsy gasy tsy mahita fa tsy passé gasy aloha mifantatra satria gasy azotsika hoe zany zavatra zany fa neny Jesosy io présent io ny hitany de rehefa hitany hoe mety le présent encouragé ny ianao fa tsy mety mampiditra zavatra positif foany Jesosy ao anatin'le olona fa ny ray aman-dreny tena responsable de mahay an'izany inona ny positif an'le zanako inona ny présent an'le zanako de positif ny resahako aminy fa tsy lany andro amin'ny resaka negativa fa raha negativa ny resahanao aminy a de inona ny miditra ao anatin'ny olona io ratsy ary rehefa ratsy ny miditra ao a de ohatrohatran'izao misy inona le tafiditra ao anatin'ny zanakao feno fotaka reny a isaky ny mampiditra zavatra ratsy zany ianao de ohatra n'inona fotaka isaky mampiditra zavatra tsara zany ianao de inona rano madio ao a de ny fitambarany ao anatin'io zanakao io zany a rano madio sy fotaka fa mifanontaniana ngezabe inona mibetsaka ao anatin'ny zanakao androandy de nao ihany de mahay fotaka mibe deabe nampidirinao sa rano madio de ozy izy le olo zay nampianatra ny nenao ohatra ny tsy napiditra pastera de aza mana tena mazy tsisy mazy hoendro ho azy eo ny zanakao azonao tsara ve le izy nyresaka tamina fianakaviako andre mandeha de izy za jerevinareo tsara ho avy eo ny zanako de jerevina mba miseho manao démonstration a zany fianakavianay koa manko misy mpisotro toka velona nefa za tena vokovoko manga tsisy ohatry zany de za tajerevinareo tsara nanaovako any zanako rehefa tonga teo tsangana le whisky de za io ndanareo lara isotro fa za tsy miteny anareo mihitsiny fa tsy misotro mihitsiny le zanako nany amin'ny farany tako nany ary azonareo tsara ve satria constructivisme vita tao anatiny matanjaka be azonareo tsara za en personne ny napiditra le izy fa tsy avelako ampidiriny olo kafy azonareo hoe zany zavatra zany inona ny zavatra mitranga za tsy miteny hoe tsisy fotaka ny zanako a misy fotaka tafiditra eo satria tsy ianao rerany miresaka amin'ny tontolo andro fa fiangonana koa ny mampiditra zavatra fotaka any anatin'ny zanaka ndre mandeha tsy maninona fa tantaraiky ozy izy ny zanako moa jejo zay lehilahy mato jejo zany raha lehilahy ozy izy ny fiangonana hoe ity koa jejo ohatra ny dadany any de ozy izy le olona zay lesa angavy akanjo ohatry n'iny raha tsy zay vola avany aminay iny marary le zanakao mody a azonareo ve le izy nefa ny amin'io mba jejojejo ery le zanako amin'io a de ozy izy le olona nga elahy ohatra n'iny raha tsy zay inona zao zay rano madio zay sa fotaka azonareo zany fa le fotaka tsy voatery ianao ray aman-dreny no maninona mampiditra azy fa io fianakaviana io entourage ny zanakao io mampiditra azonareo tsara ve tataraiko zavatra anankiray nareo fa za nanany expérience be deabe ho tamin'ny fiainako zanako aloha zany tsy nianatra sekoly gasy mihitsy ny hatramin'izay afa-tsy ampahankely tamin'izany mbola tany ambanivohitra be ihany nianatra sekoly gasy ny zanako findrateny to zay efa tsy nianatra sekoly gasy tsony ny zanako tonga tao amin'le sekoly frantsay ary le zanako a tena tsy naininina kivy be mihitsy ny ahako de izy raha matonda ao mpanaovina kory tsy misy zanaky paster Mikael manao kory zany raha vao mbola paster Mikael mipitsy paster Mikael ary paster Mikael tsy ampianatra ny zanany zany raha vao mbola paster Mikael ny paster Mikael fa tsy mbola nisy zanako nanala fanadinana tsy afaka zany raha afaka fotsiny tsy afa-po za am'zany tsy mbola misy zanako nanala fanadinana ka tsy mahazo mention très bien fa tsy mahita amin'ny paster Mikael mbola nampianatra ny zanany ianao ary tsy mahita zanaky paster Mikael manao kory ianao ary tsy mahita zanaky paster Mikael tereny ianao hoe lasa mianatra rehefa te anatra lasa matory constructivisme ny anaran'izany azavaiko aminareo io zanako io zany a tsy
tsy maintsy videnao zay negatif nampidirin'ny olona tao anatiny isakariva. Sinon rehefa tsy videnao io de encombré mameno an'ilay sainy le inona le negatif nampidirin'le olona de na ampianarinao takininona reo na andaninao vola takininona reo de tsy ahay io fa videna. Tsy eto aloha mbola tenenako an'izany fa Jesosy nampianatra vidage, tsy vidange fa vidage. Jesosy nampianatra an'izany ahoana hoy Jesosy ianareo rehetra miasa fantatra sy mavesatretana makaneza hozy izy makaiza fa izao any mianareo inona action de vidage zany azonareo tsara finena isakariva videko disponible indray ny saina iny andeha hianatra rapitsy de mpampianatra ihany mampiditra ao fa tsy za azotsika ve le izy fa zao ny tenenako an'izanako tsy misy anareo zany manala fanadirana mianatra ny France le zanako dada nahazo 20/20 ay fa zao za mbola isakariva mbola mividy azy so fa misy antony ino tony teo tony teknolojia moderna de ohatrany miara misakafo ihany zay mivady ao an-trano sy ny any de ohatrany miara misakafo ihany de efa fantany zany hoe manao vidage indray dada fa tsy maintsy ataoko zay ampaninona ny saina disponible indray rapitso hianatra azotsika ve zay le atao hoe sain'olombelona misy ratsy ao de misy inona tsara ka raha vo le ratsy no avelanao ibana tsy vitanao zany mitaizan'io zazy io tapitra sady ny atsasakadiny nefa mbola tsy misasaka le voalohany de io zavatra io rehefa ratry zay midiny eny ambany hitanareo midiny eny ambany io le ratsy io de monsieur décanté de mipetraka eny amin'ny fond an'le sainy iny le zavatra mipetraka ao amin'le fond an'le sainy iny le atao hoe subconscient fa tsy aparatoka zany mialatsiny sao de misy eto famiyany ao ny atao hoe aparatoka de hypophyse ao fa ny subconscient depo mijanonao anaty inony saina ny tena dikany raha vadika teny gasy dia tsy aro zany hoe tsy tadidin'le zaza kory hoe misy zavatra ratsy nampidirina tao anatiny fa io tsy aro io no mibaiko ny tontolony le zaza nefa ny amin'ny fotoana io madio be ty zany natao hoe ala surface ty rano madio fa le fotaka makaiza makeny ambany de tadidio tsara ohatra ny endry be le zanakao ty le ala surface azonareo tsara fa ao amin'ny fond ao misy inona fotaka de iny fotaka iny no mibaiko azy amin'izay rehetrarehetra ataony ohatraohatra zao zany ny fandehan'izy io fa tsy vitako sary eo misy vanim-potoana izy io miontsana tratra ny choc émotionnel azonareo tsara de miontsana de rehefa miontsana io de miseho ala surface de reny le mahatonga atsika indraindray ao atokantrano mahavita amin'ny teniny tsy fiteny koban'izay ianao zay azonareo tsara théorie zay nyteneniko zay ndao tsika hijery pratika anankiray ao anaty baiboly marina veza ny zavatra tantarain'ny paster zany sao de mamorona ary paster amin'ny fitaizana zanaka de andao porofoka amin'ny baiboly ao atao tena tsy hita mahita ve nareo anao fampitanytsika olona anankiroa Josefa sy iza Davida comparentsika samy tanora reo io hitanareo ve le hoe tanora za aloha tsy mahita mafika io ty raha tsy maso ty samy tompona andraikitra ambony teo amin'ny firenena i Josefa tompona andraikitra teo amin'inona prime ministre Egypte i Davida président de la république tamin'ny jiosy samy io tanora kely fa samy ny fidin'Andriamanitra ihany koa fa tsy mitovy ny constructivisme nampidirina tao anatin'izy rola tiako alainareo mihitsy an'io azoko minanareo ty rehefa aveo satria mety ato izy hitanareo mazava kokoa azonareo alaina iny tisy teo fa nagaga i Josefa endry be fa i Davida maditra zany raha lehilahy ndao ataontsika ny comparaison vakitsika le Genesis 7:7-30 andininy fa 7 ka hatramin'ny 10 ndao miara-mamaky amin'ny aran'ny tompo zay mahita manao hoe
Ary taorian'izay ny vadin'ny tompony nanompo ny maso nijery an'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko. Dia nandeha izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe dia nanday izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra nanany dia efa natoloko antrono andraikitra avokoa. Tsy misy lehibe noho izao raha ato amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadin'ny tompony ianao. Koa ataoka ahoana ny ianao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro ary raha vehivavy dia tsy nety nanaiky azy andry aminy izy zanika zazalahy. Tonga dia mazava be zany fa ny constructivisme nampidirina tao anatin'ny Josefa dia inona tsara dia tsy tia inona izy ratsy. Par contre ndao jereva antsika ny toetrany izy teo Davida. Samuela voalohany toko 1:12 manaraka amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary no ny arivariva ndao miara mamaky dia niala tao am-pandriany Davida ka nitsangatsangana teo atapin'ny lapa. Ary raha teo izy dia natazana vehivavy mandro, ary raha vehivavy dia tsara tarehy mahate hijery. Ary Davida dia naniraka amin'ny taniny amin'ny raha vehivavy, ary nisy nanao hoe tsy iny va ny Batseba zanaka vaviny Eliama sady ny vadiny Uriatita. Ary Davida naniraka olona ka nampahaka azy dia tonga tao aminy izy ka nandriny. Ary raha vehivavy nanamasina ny tenany ho afaka tamin'ny alotony. Jerevy tsara, tovy izy roa lahy, samy inona samy lehilahy, samy inona samy tanora, samy inona samy natsoin'Andriamanitra, samy inona samy olona ambony. Dikan'izay ny andraikitrao ve no mitarika fahendrena? Non. Azonareo tsara, tsy ny maha-pastera zany mahendry ahy fa ny constructivisme natao tamiko. Ao tsy ny mahadekona anao zany mahendry anao automatique fa ny constructivisme natao taminao inona? Dia refesina fotsiny, vakina fotsiny ozy izy ny tanora. Azontsika ve le izy? Vakina fotsiny ianao, inona ny natao tamin'ity olona ity? Inona ny zavatra nitranga tao aminy tao anatin'izay? Dia zany azagako tsika averiko tsara. Josefa maninona? Endry. Davida maninona? Izy malalana atao hoe club Josefa. Club Josefa ianao fa malala fotsiny. Za mantsy club Josefa. Azavaiko kely aminareo ny tigany atao hoe club Josefa. Ny club Josefa dia olona notaizana dia nanao fanekena fa tsy hanao firaisana ranofo mialoha amin'ny fanambadiana. Nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Zany no atao hoe club Josefa. Za miresaka aminareo zao club Josefa. Fa ny club Josefa koa zany dia manao voady fa ho fidèle amin'ny vadiny. Tamin'ny fotoan'androny izy io tsy navelana nentina tany am-piangonana. Satria raha vao lasa any am-piangonana izy dia lasa inona fotsiny? Isehosehona fotsiny fa aloha izy mangingina kely amin'ny fotsiny aloha. Afa-tsy fiangonana anankiray ihany misy club Josefa eto Madagasikara ny Fjkm Isotry Fitiavana Ombam-Bady. Dia zany isan'ny nanorina an'izany nitondra ny zareo. Nanorina an'izany tamy. Fa zany efa tsy resy lahatra ny hitondrana anazy ao am-piangonana. Pastera no miteny an'izany. Fa zany isan'ny nanangana ny tao Ombam-Bady 1999 angamba izay. Raha tsy diso mbola tsy pastera tamin'izany. Nalainay tamin'ny toetran'ny Josefa ny toetranay. Teo izy le olona hoe elany teo lezefany. Zany moa fijeriny olona. Fa maninona ry izy roa tsy nitovy? Ilaina fantarina ny antony ndao ary jerevantsika ny antony. Misy constructivisme positif ny natao tamin'ny Josefa ary constructivisme négatif ny natao tamin'izy Davida. Ndao ary porofotsika zany, marina ve zany? Genesis toko 7:7 inona nampiavaka ny Josefa ny natondrany ny dadany azy? Ndao vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ahoana tsara hony? Ary tiany Israely mihoatra noho n'inona? Zany hoe pozitifa be foana nampidirina tao anatin'ny Josefa, voaka avy any Josefa norma tsara.
fa na iantso ary vadiny Potifara hoe ndao hiaraka atory amiko za ty atory tovy zay ataonao fa mba tovy Davida ny teo amin'ny toeran'ny Joseph asa re zay nitranga tao izy ary ry amin'ny terasy ery andro arivariva matazan'olona ery tonga dia atsony ny tandabany za moa tsy mahay misika fa azafady fa mba manao forme avia ty ahoana alaivo io atory amiko azonareo ve le constructivisme natao tamin'ny Joseph hafa mihitsy feno fitiavana positif foana zany hoe tsy mijery an'ilay négatif isaky ny misy zavatra atao fa inona foana ny jeren'ny dadany positif mivoaka avy any olona ino nga Joseph norma tsara ozy izy fa andao any jerevantsika fa mba hotratran'iza kosa ny fahazazany Davida Samuela voalohany toko 2 manomboka amin'ny andininy fa enina ka hatramin'ny fa 10 fa tantaraiko kely aloha ny alohan'io fa tsy voasoratra ao ny rahany n'Andriamanitra Samuela ndana manendry mpanjaka ary ray ao amin'ny zanaky Davida no tendrenao ho mpanjaka ray ao amin'ny zanaky Davida no tendrenao ho mpanjaka zanaky Jesse azafady de rehefa tonga tany zany de ohatrohatran'izao andao ny vakitsika an'le tantara ndriny fa enina ary no ny tonga reo de nijery any Eliab izy ka nanao hoe nivoasotry Jehovah tokoa ty etanatrea fa hoy Jehovah tamin'ny Samuela aza mijery ny tarehina ny avy ny tsanganana fa efa nilaviko izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehovah fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo ary Jesse niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'ny Samuela fa hoy izy tsy tia ny fidian'ny Jehovah ary Jesse nampandalo any Sama indray fa hoy izy tsy tia ny fidian'ny Jehovah ary Jesse nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'ny Samuela fa hoy Samuela tamin'ny Jesse tsy ny fidian'ny Jehovah ireto ary hoy Samuela tamin'ny Jesse tapitra eo avokoa fa ny zanaka lahy rehetra de hoy izy ny faralano sisa fa miandro io ndry izy ary hoy Samuela tamin'ny Jesse mandrahaka azy fa tsy hipetraka inana isika mbara-patonga ny eto de naniraka azy izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady bary maso ny tsara tare ary hoy Jehovah mitsangana osora io no izy hoy Samuela ray amin'ny zanakao natao mpanjaka ay de nalainy izy 7 lahy fa le raika lahy tsy niprésenteny teo satria maninona tsy tiany la miandromba miendrika teranga ahoana izy 7 lahy ihany no ray amin'izy 7 lahy no atao mpanjaka naleva aloha ny avy any lamatoa Eliab sady lava ny ranjanana izy teo izy tsy an Jehovah tsy izy io naleva ndray avy any i Abinadaba ay mbola tsy Abinadaba aloha fa Sam naleva ndray Abinadaba tsy izy io naleva izy 7 lahy tsy izy fa jerevo tsara mbola ny sokirina vao navoaka ny Davida zany hoe tiany Davida sa tsy tiany ndao any vakina ny 9:1 ary hoy Samuela tamin'ny Jesse tapitra eo avokoa va ny zanaka lahy rehetra zany hoe tsisy tsony ve to tapitra mbola ny sokirina zay vao naninona ampy fitiavana positiva zany ny fiainana nitondran'ny Jesse any Davida sa négatif foana de inona zany ny tao anatiny fotaka ary rehefa fotaka ny miditra tao anatiny tsy misy olona maharo an'io fotaka io fa rehefa io no mitsikebona na iza paster Mikael ary raha ohatra ka misy fotaka ao ka mitsikebona tsy zakanao tsy voafehanao ny tenanao ny sorako amin'ny tompo de ny nahako voafafa inona ny famafana azy asa raha voaresako eo rehefa aveo na tsy azo fafana finina ay efa niteneniko telo hoe ny zanako fafako isakariva efa nitantaraiko teo azo fafana soamantsara ny negatifa ampidirin'ny olona fa mahavita an'izany ve ny ray aman-dreny fa manao an'izany koa ve fa mahay an'izany koa ve ny ray aman-dreny zany koa anie nisan'ny olana anankiray ngeza be dikan'izay azagaky tsika raha olona tena farak'izay naditra Davida azagakytsika raha olona farak'izay endry Joseph rehefa natao ny comparaison an'izy roa lahy de tsy mitovy mihitsy ny inona constructivisme de mandinika ny zanaka dekona ny roany inona zao nefa nampidirinao tao anatin'ny zanakao aza tonga de tireny tsy maintsy manombana Andriamanitra ianao fa ny tenanao aloha jerevana
na vita napiditra zavatra pozitiva avelo ianao fa raha tsy navita ianao fotoana zao fa fao aloha zay negativa rehetrarehetra ao fa aza terena vaimanta fotsiny fa rehefa terena vaimanta io a tsy tianareo ndray zao titeniko ty fa tsy maninona teneniko foana fa zay olona maheno antindra indray tezitra amiko daholo de ho teneniko koa izy de raha tezitra amiko koa nareo tsy maninona za rina fa le teniko natezitra anareo tazomy ny baiboly a ny baiboly ry avako isany a tsy tery vaimanta fa ny baiboly fanapahan-kevitra za manokana zany atreto de miteny aminareo aza menatsino aza za de tsy resy lahatra amin'ny fomba fanoratra teny gasy mididy folo iza manana teny frantsay ihany amin'ny any tsy maninana telefoninara vakio kely ny exodose toko faharoapolo misy mididy folo fa tsy ordre ny aho hoe aza mangalatra tsy ordre ny aho hoe aza mijangajanga tsy ordre ny aho hoe aza mamon'olona fa ngasy satria zatra manao aza tezitra amiko indray zao nareo amin'za fa zao mivoasoratra ao tu ne tueras point zany no ao iza ny andikan'izany amin'ny teny gasy tsy amon'olona mihintsy tsy de tena hoe mihintsy angambany fa intsony satria raha vao hoe neu de misy verbe eo mampianatra frantsay indray a raha vao misy neu de verbe ohatrana ka point action continue fa raha vao neu de misy verbe de pany ao arinany de action ponctuelle azonareo tsara fa raha vao neu point de action continue azontsika tsara hoe zany zavatra zany ka raha miteny izy hoe tu ne tueras point de dikan'izay action continue sady futur de ahoana ny dikany tsy amon'olona intsony ianao zany hoe tsy mijery inona passé fa mijery présence ny futur décision c'est une décision azonareo tsara fa tsy obligation zany hoe ny olona tena miaraka amin'Andriamanitra ka resy lahatra de mandray décision fa tsy terena de rehefa tsy resy lahatra ianao de aza miteny fotsiny de ndana mandeha azonareo ve le izy ary rehefa mitaiza zazy ianao de ohatra zany koa misy tezitra amiko indray zao zavatra nianaranay nandritriny ary ny tena izy ary décalogue fa tsy zany 10 commandement zany ny atao hoe décalogue raha vadika teny gasy de ninona ny teny folo logue avy amin'ny logos déca folo décalogue ny teny folo fa tsy 10 commandement zany efa interprétation tsizy mihitsy de vakio teny frantsay ny ampelantananareo hoe ny exodose toko faharoapolo hoe de hitanareo fa tsika an'izany hoe tsy mahazo manomon'olona fa décision fanapahan-kevitra izao de tsy hamon'olona intsony zany hoe décision ary rehefa tena décision izy de tena tsy manao ianao mafinaritra any ny lalao an'izany teny hoe décision zany eo anaty baiboly famonjena ary zazy io avelanao décision izy ny amin'ny fahendreny sy ny fanarandiny tompo fa constructivisme manotonao tao anatiny aloha inona positif fa jerevo tsara vao nanomboka mihitsy ny genesis ty misy azo anankiray fahalalana ny tsara sy ny ratsy ty misy azo anankiray azonaina raha vao mihinana ny tianareo de maty raha vao mihinana ny tianareo de tsy ho faty intso taovy ny décision zay ny n'Andriamanitra rehefa nandray décision izy roa de inona ny nataony inana de raiso ny responsabilité fa ho faty ianao azonareo ve le miaraka amin'Andriamanitra de inona fandraisana décision fa raha obligation io azon'Andriamanitra nanisy rivotra be viu pio pitika le poma ay motsy poma azonareo tsara ve zany zavatra zany mipitika iny fa tsy izay ny nataon'Andriamanitra satria tsy obligation hoe tsy maintsy miala ena tananao io voankazo voarary io fa zao c'est une décision inona ny décision anao teo faty sa tsy teo faty raha teo faty hoany raha tsy teo faty aza mihinana ay teo faty hoany maty
décision ny miaraka amin'Andriamanitra zany de décision ka rehefa mitaiza zaza décision no ameko azy fa tsy Caravaggio raha vao tsy makana am-piangonana androany de velesiko satria zanaka inona fa inona aloha no nampidirinao tao anatiny fa raha positif ny nampidirinao tao anatiny développement personnel mihitsy zany zavatra tantaraiko anareo zany fa raha positif ny nampidirinao tao anatiny tsy adala mihitsy zaza io ka ndray décision diso tapitra ny fizarana voalohany mioatra be ngamba roa ihany ny fizarana vitako fa misy fanasitranana hiditra amin'ny fizarana faharoatsika fa misy fanasitranana hoy ny Jeremia toko faharoa andininy faharoa valo andininy faharoa amby roapolo motsy misy valsama va any Gileada motsy misy dokotera va any ko nahoana ny tsy tanteraka ny fanasitranan'ny oloko zanaka vavy objectif an'Andriamanitra le atao hoe fanasitranana tanteraka guérison intégrale ohatra ny tetezako kely any Madagasikara ty guérison intégrale ty tamin'ny Fjkm teto fiangonana be deaibe teto Madagasikara nampianatra an'le atao hoe guérison intégrale na ny atao hoe fanasitranana tanteraka ny priorité an'Andriamanitra zany de zao tena sitrana fa tsy tefy maika azonareo tsara ve le tefy maika inona le tefy maika alaiko ny kifafa velesiko raha vao maditra mantsy an'le inona le zanaka fa tena fanasitranana ndao ary vakitsika kely ty teny ty tony anisan'ny teny tena farany tiako mihitsy ny ary rehefa manao trodrano mpiangona ho amiko mahitsy enjena mihitsy vo hoe raha isy nitsodrano de misy miteny mihitsy le kisikisy kely reny de ty tonga de teneny de ndray hovaiko le izy satria vao miainga ny tanako de misy miteny eo aloha eo ary Andriamanitra ny fiadanana ane de hovaiko agana le izy nda hoe miara-mamaky tsika ny ty tsodrano ty amin'ny anaran'ny tompo veriny impiry indray le teny hoe tanteraka io averiko foana io le atao hoe guérison intégrale azo atao tsara ny manasitrana na de tara na de diso ara ny constructivisme nataonao de azonao atao tsara ny manasitrana averiko tsara ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy inona ozy izy tena priorité an'Andriamanitra zany de zao tena ho masina tanteraka inona le atao hoe masina tanteraka toizany eto ny toyany ka hoana ozy izy ao karovana avokoa ny inona fanahanareo de ny inona ary ny inona de atao inona reo ay zany diso koa tsy tianareo ndray zao ty teniko ty ay koa diso le fampianaran'ny olona hoe ny olombelona de atao hoe inona saina vatana ay le izy tsy saina fa inona aina vatana fana diso koa zany za koa raha nitsinitsy ny zavatra nampidirina tao anatinareo nandritry ny fotoana ela be zany natao hoe mianatra inona moa ny atao hoe mianatra raha tsy manala an'ilay diso tao anatin'ny inona ty izy teo saina ndao vakitsika ty ane fa inona hono ny rôle ny tenin'Andriamanitra ndao ary vakitsika ny rôle ny tenin'Andriamanitra Hébreu toko 4:12 amin'ny tompona hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lelo ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny inona aina sy ny fanahy ary nytonona sy nitsoka nytonona sy nitsoka de misolo tena n'ilay tena vatana corps soma ozy izy ny teny vahiny misolo tena n'izay le tonona sy nitsoka fa vitan'io tenin'Andriamanitra io tsara zany mametraka responsabilité samy hafa eo amin'ny inona aina eo amin'ny inona fanahy eo amin'ny inona vatana zay le atao hoe aina vatana fanahy ay zany le tena izy aina vatana fanahy ny atao hoe olombelona zany de ohatraohatra zao resaka fanasitranana tsika teo le titrininy averiko miverimberina foana io teny io ato ary Andriamanitra ny fiadanany amasinareo samy io tanteraka ka aoka varovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika ohatra zao zany le olombelona io zany lay voalohany indrindra io le atao hoe fanahy
esprit ozy izy ny teny frantsay tsy fanan'andriamanitra io fa le fanahinao a spirituel ny rôlan'io resaka spirituel fa tsy io ihany ny olona veriko foany ty ary andriamanitra ny fiadanany a masina anareo samotanteraka ka kafirovana avokoa izy izy ninona ny fanahinareo sy ninona ary ninona izy telo zany kay tena mamaka an'andriamanitra ho arovany fa tsy ny ray ihany de lasa ohatra zao zany le izy ay zany a misy miaraka amin'le teo koa fitena jerevo tsara ty le fanahy ty indray zany le vatana natao hoe corps natao hoe soma fa misy a ny interaction na ny atao hoe fifandrohizany ny vatana sy fanahy misy fifandrohizany ty a de misy samy mahaleo tena zao no teneniko aminareo rehefa marary ny fanahy indraindray a de misy impact amin'ny vatana ary rehefa marary ny vatana de misy impact amin'inona fanahy daoary anao an'le interana zava an'le interaction nareo mpiandry ano miresaka aminareo a jerevo tsara fa ho an'izay mpiandry mitovy amiko rehefa miatrika demoniaka za aloha tena teneniko aminareo fa tena ty asana mpiandry tena tiako a ny azy zany ny fiangonana entiko de lasa tsy amelako raha tsy lasa fiangona mpifoaza za zany aloha ifosa kely a vao tonga tao analakely a zany de nitondra demoniaka ny sitrany tezitra tamiko le olona de izy za raha mboly zany za tsy maintsy manasitrana demoniaka foana tao aro hitatsika eo tetiko foana e zay ny mission akoko zay demoniaka rehetrarehetra any zany de matady any amin'ny paster Mikael ao zao laza fiangonam-pifoazana mitelo isan-kerinandro zay misy asa fa tena fa manoatra no mitobo kely tsy maintsy ary tena lasa be de be tsy le hoe ny ao am-piangonana ny demoniaka fa ny avenivelany tonga de atao inonao esa de tsady dio tsara reny olona reny a io le atao hoe interaction rehefa tsy milamina amin'ny fiainam-panahinao de misy fetrakany amin'inona amin'ny vatana jerevo tsara fa misy olona manao an'izao demoniaka izy zay misy fetrakany amin'inona le farariana ara-panahy amin'ny vatana azonareo tsara ve misy fiatraikany amin'ny vatany ny farariana ara-panahy fa misy fiatraikany amin'ny fanahy koa ny problème raha inona ara-batana ohatra tsy maninona fa ho anay fifoazana teteneno zay raha ifadianina tsisy hevitra de rehefa misy problème amin'ny vatanao nona de tokony isy impact amin'inona koa zay fanahinao lasaka maninona vavaka fa nenay démonstration de force hoe jerefa le meko mivatako tsy ameko sakafo 3 andro le meko farak'izay malemy fa porofoko aminao de voly fa mbola mahavita mivavaka na malemy aza ny vatako io a le atao hoe interaction de reo zavatra reny nefany a mamaiky an'andriamanitra de atao inona daholo reo ho arovana aoka ho arovana avokoa izy ninona ny ainareo sy ny tenanareo fa tsy ny aina sy tena ihany a mazava be izy aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo fa io teny io a de anaky telo oatra zao io zao a le vatana ty zao azafady ty zao a le vatana ty zao a le inona fanahy fa misy anankiray fahatelo a de io le aina psyché ny anaran'io aina io raha mamaky amin'ny teny grika ianao vakinao io de psyché io psyché io na tonga ny hoe psychologie azotsika tsara zany hoe ny mamaiky an'andriamanitra zany de arovana avokoa ninona vatanao arovana koa ninona fanahinao arovana koa ninona ainao mahavariana de izao le vatana isaky ny marary kingeritsika manasitrana azy de makaizy makany amin'ny dokotera tsy hoe manambanina dokotera indray a fa rehefa marary koa le fanahy tokony maninona koa ianao raha io tenin'andriamanitra io vakiny tokony kingery anao anasitrana aiza ny fanasitranana an'io paster na mpiandry fa tsy ampy an'andriamanitra reo fa rehefa marary koa ny aina psyché mila tsaboana iza ny manao an'io dokotera koa ny manao an'io psychologue fa saingy zao misy ny atao hoe psychologie chrétienne za zao nianatra manokana momba ny atao hoe psychologie chrétienne pastera sy dokotera miara manao an'ity azonareo tsara ve zany hoe raha tena te hitady fanasitranana zany ny olona anankiray de tsy mahazo misaraka ny inona aina vatana fana
dia ny zanakao jerevanao salama ve izy telo amin'ny zanakao. Raha tianana zanaka endry ianao salama ve izy telo ao anatin'ilay izy. Dia misy ny interaction ohatra raisiko aloha interaction ny aina sy ny vatana ty maintsomaintso ty interaction ny aina sy ny vatana. Ndre mandeha narary mbola tany itosy tamin'izany niditra hôpitaly nanao hémorragie gastrique niditra hôpitaly. Eo izy le dokotera tahoana re pasteur dia ozy izy kalmeo fotsiny aloha le raha anjaranao fa ny tena fanasitranana dia anjarako. Taitra be le dokotera inona koa raha ty atao amin'ny pasteur izy efa médecin traitant koa fiona ary ty atao amin'ny pasteur zaho amin'ny teny tsy mbola voasoratra eto le anankiray psysoma manjoana taitra be le dokotera indray pasteur za mihitsy mavoa amin'ny pasteur niazy ihany niazy psysoma io tsy marary fa psysoma io inona natao hoe psysoma interaction na ifandroizan'inona vatana sy ny aina. Rehefa marary ny aina dia misy impact amin'inona vatana. Ny atao hoe aina zany dia misy zavatra anankiefatra ao anatiny fihetsepo saina finiavana fanapaha-kevitra zay ny ao anatin'ilay atao hoe aina. Ka rehefa miasa mafy ny saiko dia misy impact amin'inona le izy amin'ny vatako. Rehefa miasa mafy ny saiko dia misy fiantraikany amin'ny vatako. Dia inona ny fiantraikany any amin'ny vatako? Misy stress dia misy sécrétion acide mivoaka makao izy makao amin'ny vavoniko. Dia inona ndokan'inona vavoniko. Ka raha nasitrana an'iny aho ka raha fanafody médical foana mijanona io fa raha mpitsondra iny dia aninona verina. Inona ny fanafody amin'ny pasteur sitrano fotsiny aloha le vatanao fa za manasitrana an'inona psysoma satria miasa saina be tamin'ny asa am-piangonana tamin'izany anjarako zany satria tsy vitako intsony nanao an'le resaka fanasitranana an'le sainao tao anatin'izany vokatra rehetrarehetra zay. Ny olona atao hoe salama zany na ny zanaka atao hoe tonga tamin'ny atao hoe fahendrena dia salama ireo zavatra anankitelo ireo zay le guérison intégrale. Salama n'inona vatana, salama n'inona fanahy, salama n'inona aina. Fa raha vao misy une partie amin'ireo tsy mipetraka na ninona ianao na ho velesinao tahaka ninona io zanakao io na ho bedesinao tahaka ninona io zanakao io na ho esoinao tahaka ninona io zanakao io tsy ho endry mihitsiny mody endry izy eo amasonao. Fa rehefa riam-badika izy maninona manao ny ataony eo masonao izy mody endry ohatran'le kristianina rehefa eo mason'ny fiangonana inona endry kely mafatifaty kely mihitsy mijery azy rehetrarehetra. Fa rehefa latsinainy fa be dia be na ny olona ao am-piangonana ary tsy tratra n'le atao hoe guérison intégrale fanasitranana tanteraka fa tsy maintsy sitranina io zanakao io vao tonga any amin'izany etape zany. Tena problème zany ty haitsika tsy enjery no manasitrana azy ty koa haitsika tsy enjery no anasitrana azy ty makany amin'ny pasteur ty makany amin'ny dokotera fa ny tena loza ity zavatra ity tsy sitrana. Ino ty zavatra manahirana ity aina na âme na psyché ozy izy ny teny grika. Io psyché io dia fikambanany zavatra anankitelo. Reto avy zany ny zavatra anankitelo mitambatra ao anatin'io. Ny voalohany fihetseham-po be dia be ry havako isany nipotika ny fihetseham-pon'ny olona. Rehefa ao an-trano ianao tsy hitanao tsony le zanakao hoe faly na tsy faly na tezitra ohatra n'iny paoziny iny miditra izy avy nianatra dia milalao telefônina io dia ndray sakafo tsy fantatra faly tsy fantatra tezitra dia lasa matory tsy taitra akory ny ray aman-dreny. Nefa efa maninona le olona marary efa marary satria inona ny potika ny fihetseham-po no potika. Fa raha misy ny mpamelona fihetseham-po dia ny filazantsara
za zany aloha nitoroko aminareo fa za tena nefa za tsy afa miala amin'ireny zavatra reny za aloha tsy tian'le film anareo reny le film Jesosy tena Jesosy tsisy fihetseham-po mihitsy marina zany nareo mahita Jesosy mitsika amin'iny ohatra moto de iny ny hitan'ny olona de rehefa makany am-piangonana koa izy tsisy fihetseham-po zany hono izy natao hoe montiny de zay moa le mpikakakalavy ty zay na eny ampilipitra kakakakakaka rehefa misy mampime zany re tsy mba hitanao hoe za tena sehoko mifihetseham-po koa tamin'ny voalohany olona variana foana mijery ana ty paster ty ohatry ny adala fiasehoko mifihetseham-poko rehefa misy zavatra mampime tena mikakakaka eo ampilipitra eo fa misy fotoana re tena tafapetraka mihitsiny asehoko fa velona n'inona ny problème amin'ny olona zany ny ao atokantrano marary fihetseham-po daholy lioka toko 10 manomboka amin'ny 7:20 ka hatrany amin'ny 1:20 misy resaka falifaly zay ao misy hoe ary Jesosy de ravoravo tamin'ny fanamasina fa mba fantatra re hoe nydikany hoe ravoravo tamin'ny fanamasina io amin'ny teny grika dikany hoe Jesosy ravoravo tamin'ny fanamasina io amin'ny teny grika de zao ary Jesosy de misaotisaoty raina tilipitra anao manao an'izao lazain'ny olona lasa dala satria tezaina tsy ampiseho fihetseham-po ao am-piangonana zany no natao hoe fiangonana fa Jesosy raha mamaky anao any Luka toko 10 Jesosy mampiseho inona fihetseham-po ny olona salama zany de miseho fihetseham-po ny rehefa faly izy de mitsika ty fa itsika namira re faly dia faly mbola montotra be foana de mahavarinana mihitsy ny fomba fitantarana fihetseham-po ao anatin'io baiboly io jerevo daholo zay mitantara fifaliana fihetseham-po mafinaritra malahelo fa Jesosy mahay mampiseho fihetseham-po rehefa nalahelo izy impiry moa zao Jesosy nitomany indroa raha ohatra ka niakatra tao Jerosalema izy le mandeha de mijery any Jerosalema izy de naninony tomany fihetseham-po zany fa maninony Jesosy mahazo mitomany fa maninony pasterany tsy mahazo mitomany ndre mandeha nitomany de ozy izy le olona zay vao nahita pastera mitomany tsy tadidiko fa 5 taona na pastera tamin'izay de manao an'le tsiay ahako de rehefa mieritreritra an'le tsiay de tena nijery ny lalana ny lalovako rehetrarehetrarehetrarehetra de nitomany any afara de ozy izy le olona mahafantaranay an'izany atao hoe paster zany matanjaka be foana zany hoe olona maninona zany natao hoe paster amin'ny fijeriny olona maty fihetseham-po zany natao hoe paster rehefa mikakakaka amin'ny be de tsy mety zao paster tsy zao ny fombatsika fa rehefa mitomany de tsy mety zao paster matanjaka be anao tsy mahazo maninona tomany zany hoe teren'ny fiangonana ianao tsy voaka ny fihetseham-ponao de ny mamaika ny olona zany ny atao hoe olona pastera zany de inona tsy miaina ny atao hoe guérison intégral zanaka pastera tsy mahazo miaina ny guérison intégral satria maninona vonoan'ny olona ninona fa Jesosy rehefa malahelo de nitomany ny anankiray tamin'ny Lazarosy ny anankiray tao Jerosalema mitoma avoakana ny fihetseham-pony iza matanjaka noho Jesosy misy ve ko naninona izy nitomany fa maninona no tsy mahazo mitomany atsika tsara hoe velona ny fihetseham-po rehefa misy fahoriana tena tsy zakako mihitsy rehefa mitomany le olona oka zay venao izy hitomany ny anao atranonay teny zany rehefa misy mitomany apio mafimafy zany ny famelomana fihetseham-poko de rehefa mijanona de anontaniana afa-po le ny ana zany ny fitaizako ny zanako tomany rehefa mitomany ny zanako tamin'izy mbola kelikely zao moa izy tsy hitako mitomany zany tso rehefa mitomany mafimafy bitsibitsihako ke mbola tena aprosiako mihitsy amoaka ny alahelony rehetrarehetra amin'ny alalan'inona raha izay mifanehony ny fihetseham-pony fa rehefa faly ko de teneniko mihitsy ny tsy mety zany hoe faly de ohatr'izao zany tsangy rangaha faly
tena ataovy minjakinjaka mihitsy fafaly ianao. Zany natao hoe olona tena sitrana de miseho n'inona fihetseham-pony tsy nafinafenina fa jereva i film anareo iny nefa tsy afa miala fa isaky manao évangélisation tsy maintsy mampiasa an'iny fo kiny aloha ny zava-misiko zany mihitsy ny teneniko tao amin'ny fiangonana entiko hoe tsika ve tsy afaka anao film ray vaovao mba film hafa mihitsy ny Jesosy ihany mba tena atao mifanakaiky ny tena izy de izy le olona anankiray zany raha aloha ketrehana pastera fa lasa hitanareo zavatra diso no hitanao fa tena hoe Jesosy tsy mahita ny Jesosy mikakakaka mihitsy le anao tsy mahita ny Jesosy Jesosy tena tsisy fihetseham-po nefa ny ahoana ozy izy mitsoratra masina aoka arovana avokoa izy izy ninona fananareo ny ainareo ary ninona tena nareo mba hoinona ny aina atao hoe tanteraka ka tsy manantsiny de zao mahay mamelona fihetseham-po ny zaza pozitiva foana nampidirinao tao anatiny de mahay mampiseho fihetseham-po amin'ny tontolo manodidina azy azotsika ve zany zavatra zany averiko foana nandalo laboratoire ao ato ny zavatra resahako tony ny zanako no nataoko laboratoire tsy mikapoka zaza mihitsy nefa nianatra style Jesosy ay style Jesosy anankiray zao le vehivavy azola tanana jangajanga tena avy mijangajanga zao de nanoratsoratra tamin'ny tany teo Jesosy nanoratsoratra zay tsy nanota taminareo izy ninona mijery ny passé ve Jesosy présent ny Jesosy jereny nisy ny toravady sa tsisy io présent io jereko za koa tsy aninona tsy anameloko anao fa am'izao sisy zao maninona asa manota intso zany hoe nde tena mitaiza zany ianao azalany andro amin'ny passé fa le présent efa misy fahavononanao anatin'le olona jerevana de encourageo izy ao anatin'izay fa melomana fihetseham-po io le niteneniko aminareo ny zanako raha misy zavatra 520 ataony androany ka ny 220 tsara ny telo ratsy kipy amijery an'le telo za tsy miteny hoe ka accepté fa ataoko inona tsy jereko fa inona ny nataoko amin'le zanako ampidirako encouragement kely foana tsy maintsy mahita zavatra encouragena azy foana ako dikan'izay le 220 tsara no hitany ary rehefa hitany le 220 tsara mampiditra inona ao anatiny pozitiva ary rehefa mampiditra pozitiva ao anatiny mamelona inona fihetseham-po izy faly tamin'ny confinement reny meny ny olona tao am-piangonana fa nataoko toroteny ty zavatra ty le zanako tsy hitako zay anaovana azy roako dana mba mivoaka ny trano fa izy rolana andritra ny 7 volana tao anatin'le confinement tsy mivoaka ny vavahadinay na indray mandeha asa ato fa manino so de marary dadany marefo vao mivoaka edy zay ka mitondra avy any zay ny tsy aninona fa hitanareo ny action rehetrrehetra zany de mitodika makaiza makany aminao satria anao napiditra inona be deabe tao anatiny positive so de manano ny dada so de ohatra zao dada so de ohatra nitsy dada satria ianao zany mampiditra zavatra pozitiva any anatiny foana de ny fihetseham-po rehetrrehetra mijery anao mijery zavatra inona koa izy positiva ho anao ka raha mpanompon'Andriamanitra ianao ka dekona ka napiditra pozitiva be deabe ao anatin'ny zanakao ny fihetseham-pon'ny zanakao iny tsy apiditra zavatra mampalahelo anao mihitsy na inona antony na inona antony tsy mampiditra an'izany aminao mihitsy izy ao anatin'izay faharoa zany faharoa ao anatin'le psyché saina misy teny zay ndao efa kitsika kely de fantatra reo fa maninona mampianatra foana sisy paster zay paster Mikael rehefa tsony za mandeha foana namakaiza raha vao mbola mitety an'ty Madagasikara ty tsy mipetraka mihitsy ary fantatry ny fiangonana zany hoe paster Mikael ndray de tsy ho voatazonao eo mihitsy raha andeha ampianatra misy an'izany hoe miala androany manao lavalina makany Tomasina mampianatra androany manao lavalina ndray amin'ny verina fa vitako
dao ane jerevantsika kely dao jerevantsika kely ny romanina toko voalohany 9:20 fa maninona no saina tsy maintsy mianatra ahoana hoe soratra masina ringaka nyringana ny oloko no ninona tsy fisiny ny fahalalana tsy maintsy mianatra ny fiangonana misy le atao hoe adokimonina nonina teny grika zany fa sao de misy miteny ndray hoe inona ndray ary zany teneniny paster zany ny atao hoe adokimonina nonina vadika amin'ny teny atao teny frantsay aloha fa be deabe aminareo zanabaza ny raha vadika teny frantsay ny atao hoe adokimonina nonina ao amin'ny romanina toko voalohany 9:20 de zao intelligence déréglée ny tena dikany intelligence déréglée zany hoe be deabe ny olona déréglée ny sainy tianjaranareo mamaritra hoe sao de mba déréglé ary ny sainareo na sao de déréglé ny sainy ny zanakareo rovina izy ny déréglé vakitsika romanina toko voalohany 9:20 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe misy olona hony mieritreritra fa mifahalalana momba an'Andriamanitra tsy atao inona tsy mendrika ho tanana misy zany olona tena miteny mihitsy hoe tsy ilainy zao fampianaran'ny paster Mikael zao jereny vakinany e 1:28 romanina de toy izy maninona hono ary ho amin'izany raha noloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika io lay vadika amin'ny teny grika hoe adokimonina nonina intelligence déréglée rehefa ianao zay mieritreritra hoe zany miaraka amin'Andriamanitra zany mandeha ho azy izany tsy mahay mivavaka na mikipy azy hainay zany misy olona ne mieritreritra an'izany hainay ne mivavaka na mikipy ary paster satria mieritreritra miaraka amin'Andriamanitra de maninona mandeha ho azy tsy maintsy misy sainy miasa rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany hoe tsy maintsy maninona mianatra rehefa miaraka amin'Andriamanitra de raha venao zany tsy ampy fahalalana de na tsara fihetsem-po takin'inona renao de marary ninona ny ainao azonareo ve le hoe aoka hoarovana avokoa ninona fana ny ainareo ary ninona ka raha nasitrana n'le aina zany tsy maintsy velomina aloha mifihetsem-po fa tsy maintsy maninona koa ny saina mianatra ndao vakitsika kely ny romanina romanina zany tena miresaka lavabe an'io mihitsiny io resaka saina io romanina toko 2:20 sy ny 2 ndao ane vakitsika kely amin'ny anaran'ny tompo romanina toko 2:20 sy ny 2 amin'ny anaran'ny tompo atao inona hono ny saina avao zina miavao ve io sainao io raha tsy mianatra ny zavatra marina azotsika ve zany zavatra zany tsy maintsy maninona mianatra de inona le anaranao zay marina zay ianao vao miavao zao vao aingana any nampianatra an'io tao am-piangonana zao nefa enona vakina le ny 2 teo amin'ny anaran'ny tompo sao de verinareo mora ary zany aza manaraka ao izy ninona raha vadika amin'ny teny farak'izay tsotra kely io vadika amin'ny teny farak'izay tsotra kely io de zao marche contre courant manoharina zay mihitsy ny paster le izy manoharina ny atao hoe kristianina tena kristianina zany de manoharina ny olona rehetrarehetra makany fa ianao maninona makaty fa tadidio fa misy tosika be deabe mahazo anao fa ny entina ho anoherana an'le tosika ataon'ny olona de inona saina avaozina daholo aloha zay fahalalana rehetrarehetra momba an'Andriamanitra ampiana de ampiana de ampiana de ampiana de ampiana de ampiana de ampiana rehefa tsy hanao an'izay ianao tsy ho sitrana io azotsika tsara ve zany hoe rehefa manao marche contre courant ianao de ny fitaovana ampiasaina de ny inona fa raha vao mandeha manao contre courant ianao ka vao mafimafy kely reraka ny saika
dia anaraka ny olona azonareo hoe zany zavatra teneniko zany fa be deabe ny zanatsika be deabe ny zanaka kristianina be deabe ny zanaka dekona tsy mahay manao marche contre courant be deabe ny zanatsika tsy fantatry ny anareo aloha fa be deabe ny zanak'olona fantatra tena tsy vavolombelona tena miteny aminareo an'izany a tena tsy vavolombelon'ny Kristy fa tena variana mihitsy ny ianao masika be koa ty teneniko ty fa tsy maninona fa ho teneniko ihany nisy fotoana nanao statistika zay zanaky ny ataoko ny statistika za moa ty statistika be mihitsy ny mivoaka statistika be be atraminy hoe raha manao mariazy a firy ny bevoka dia firy ny tsy bevoka voaka ny anahy zany ny statistika dia amin'ireo bevoka ireo firy amin'ireo zanaka na dekona mampalahelo azonareo hoe zany zavatra resahako zany firy amin'ireo ny zanaka dekona na ataoko hoe zanaka pastera koa azy tsy mampaninona koa zany asiako mafy koa ny tenako iny raha manao an'izany ny zanako azontsika tsara ve zany zavatra resahako zany dikan'izany mahavita marche contre courant zany ny zanakitsika sa tsy mahavita tsy tiako be koa la nyteny hoe zanakitsika fa sao dia misy miteny zay aho nga misy zanaky pasta nga misy ananao pasta efa voateniko le izy vao niawatra kely hoe ohatrany tsy mety le hoe zanakitsika asa azotsika ve le zavatra tiako teneniny tsy mahavita marche contre courant zanaka mpanompon'Andriamanitra fa maninona adokimonina nonona misy ane tena mianatra andaova kina le 28 teo misy tena mianatra zanakitsika tenin'Andriamanitra teneniko eo fa tsy mianatra matematika sy fizika rehefa mianatra matematika sy fizika izy tadidiny rehefa mianatra science naturelle izy tadidiny ay moa efa tsy science naturelle tsony izy zao SVT fa andao ane verenana fa rehefa mianatra reny izy tadidiny rehefa tenin'Andriamanitra tsy tadidiny fa maninona 128 andao vakina verenana amin'ny anaran'ny tompo ndao miaraka tsara isa roa telo tena be deabe ne manao an'izany ny zanaky ny mpanompon'Andriamanitra ny fahalalana momba an'Andriamanitra ohatsy izy tsy mendrika maninona ho tanana dia mba mianatra ihany izy mianatra eo satria terena hoe tsy maintsy mianatra inona seko lehilahy dia tonga izy dia mianatra izy fa tsisy nininona tadidiny ny anazy zany zao mba mahafinaritra aloha mba hiteny kely zavatra mampime le zanako tena intsenjery ahako dia raha vao mahay tenin'Andriamanitra be izy dia potsapotsaka ny inona tisy teo ny vola dia fetsy be mbola kely izy ro lahy tamin'izany tany tosy zay tamin'ny voalohany tena voafitaka foana tamin'ny voalohany maka ombraoko izy dia mipetaka eo amin'le seza eo izy fa ndimidimby izy ro lahy milaza tenin'Andriamanitra dia na izara tsy mahay an'le izy indray aiza misy an'izany ary dadaka iresinay ao amin'ny anina fa zao andininy fa zao dia jereva dia miteny indray le ary le zao ary le zao ary le zao kivy be mihitsy ary mahay tena mendriky nareo rakizy voaka amin'ny vola dana mividy zay tianareo ary nanomboka efa ngamany efa ho iny 30 miverina tao anky izy ro lava manomboka mitesaka amin'ny ramatoa grave be izy ro lahy reo efa manina hitany hoe tena voatona be rehefa mahatadidy tenin'Andriamanitra izy dia jerevany efa mody makao amin'ny brao izy makao amin'ny brao io dibodimba miteny tenin'Andriamanitra izy angataboly io satria fantany loatra le dadany hoe raha vao mahay tenin'Andriamanitra dia maninona fa le farila kely reo lasa lavitra be mihitsy makao amiko ao izy zanao pastera babo erian'izay dada zanako no pastera hoe tena nao pastera ta izy angataka io taty arina vao amintenenake fantako anenareo fa fetsy saina azonareo tsara ve misy zany ny olona tena mianatra fa zavatra hafa ny andraisany anazy ohatra le nataony le zanako teo azonareo tsara ve
fa misy ny mianatra ianao anavaozana ninona fomba fiaina avaoza ny fiaina ao anatin'izay ary zay le tena tokony ataon'ny zanaky ny mpanompon'Andriamanitra miovà ny fanavaozana ninona zany hoe io saina io natao avaozina isan'andro fa tsy hoe io saina io natao fitehirizana ny tsy natao fitehirizana ny fahalalana fotsiny fa natao indrindraindrindra tena anavaozam-piainana ny saina zany de tadidio tsy maintsy mianatra ianao de tsy maintsy mianatra ninona zanaka manomboka eto zany de tenenindray ny zanakareo mila sitrana ndana mianatra inona sekolelady mianatra sekolelady ny na aloha de mbola mianatra sekolelady hatramin'izao nefa tsy eo ambany masoko tsony de antaniko mihitsy ny meo anany numero mpampianatra sekolelady anareo mba antaniko hoe mba mianatra tsara ve izy iny sa tsy mianatra ao anatin'izay fa rehefa sitrana ny fihetsem-po milamina tsara ny saina ampy fahalalana ny momba an'Andriamanitra zay mahatonga hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisininona rehefa tsy ampy fahalalana io de ringana 10 minitra sisa fa teraka amin'izay ny inona ao anatin'izay finiavana fa be dehibe ny zanaka mpanompon'Andriamanitra ka velona mety tsisy zanakareo zany fa tonga ao an-trano ny ankizy amin'izao fotoana tsisy ninona tony ozy izy le olona zay pastero atramina nandalo any zanako pastera taty atraminay niova ny zanako maninona hoa mantsy azy le zanako zany le zanako anankiray maninona tezy teo rehefa sabotsy lady de makany amina misy olona anankiray zay pire évangélika teto taloha Fjkm izy de any am'le toerana misy an'le zanako any a Frantsa zany de rehefa tonga any de fehizorany eo izy nasaiko mankaty aminay foana rehefa inona tezy teo rehefa sabotsy lady satria miara-mianatry aminay ao am-piangonana de anina de aloka ty izy pastera ozy izy fa ohatra mampalahelo koa le izy rery any atraminy any rehefa anina ay tsy maninony zany fa niova ny zanako ozy izy inona nampiova ny zanako ozy izy mampianatra ny zanako pastera ozy izy ohatra mahita amin'ny pastera mihitsy aho izy mahita azy inona ho any zavatra mba nampianariny any tantarao hoe zao ny zavatra voalohany indrindra fiovana tatatranonay ozy izy zanako taloha tsy manao raharaha mihitsy any fa vo tonga ny zanako pastera manao raharaha be ny zanako ahoana koa zany za ozy izy ny pastera varina vo avy mitsahatra zay misakafo ozy izy fa fehizoro mitsangana de mangorona amin'ny vilia de manasa amin'ny vilia de rehefa tenenina ozy izy misy manao reo ry fehizoro de zao ozy izy ny teneniny hoe tsy zany ka fa zay teo lehibe aminareo ozy izy no aoka maninona mizandry indrindra de aoka ho kely indrindra de aoka nao ny fanompona tsisy mahateny mihitsy ato an-trano ozy izy ampianarana ay ty misy tantara anankiray ndray andro anankiroa tena saiky maty mandeha ny tomobile zany tondra tomobile mbola tany tosy tam'izany mandeha amin'iny dalina iny ny freinina tampoka inona ny hitako le zanako mbola vo 14 taona izy tam'izany manao kapafingotra izy de manao sorty efa ratsy be zay de miloloha anan-drano ray inona izy teo ray sobiky de iny koa nisy olona anankiray miloloha anan-drano izy Andriamanitro saiky nanao accident mikarama le zanako de mikarama mitona entana teo ny hoe de navomboka tanaty tomobile tam'izay any saiky ikapoka azy vo hitany any efa kalma dada kalma ho dada de kalma fa maninona Togo avia ty fantatry dada fa io fantatro hoe Togo le skoty ao am-piangonana io izy ane zany eo izy ny mpiandraikitra andrareo de za manampy azy mitona entana fotsiny satria niasan'le satria le ankizy de inona 4000 tona entana de niketrina be fa maninona ny enao no manampy azy dada jere Jesosy izy naka ny toeran'ny olona tena mihoatra aloha maty a Jesosy fa tena zany ndray ny tiana ampianarin'le zana
Maty a Jesosy fa zany ray tiana ampianarin'le zanako. Jesosy izy tany an-dany raha taoko ty zany foana antereny dady midina dia naka ny toeran'ny olona fa za koa midina dia maka ny toeran'ny tôgô. Jesosy tamin'ny firy zay nanomboka ny taonan'io? Tamin'ny valo zao zay amin'ny sivy sasany zao ady ray sasany zay zay ny taona entana ka le anao hitan'ny olona mihitsy neny tsy tiako hoe zanako pasta. Sy vavan'ny olona any dada tsy izaho foana ve ny resaka dada zay vavan'ny olona any vavan'ny olona fa izaho maka ny toeran'ny Jesosy maka Jesosy naka ny toeran'ny olona. Io namako a maka ny toeran'io a aza ny kapako ny jerena vao mividiko tetsy ty aza ny kapako ny jerena aza ny akanjoko aza za miloloha tetiavan'le rano fa izaho za maka ny sentry ianao dia mamelona tomobila dia lasa monty to miary. Inona ny tiako tenenina ohatrohatr'izay zany le ataony dia ohatray koa le ataony any a dia izy zany isaky ny avy manao akta anankiray dia mampianatra kely foana ohatrohatr'izao taon'alakely zay indray mandeha. Tiako tantarana anjany zany zany le atao hoe zanaka mpanompon'Andriamanitra nampidiranao zavatra pozitiva. Dado ohatrany tsy tiako izy le zavatra ataontsika satria zay mamana 4 mi mamana 4 mi ny fiangonana. Zaho izy mijery an'le atao fiangonana dady ohatrany tsy tiako le izy a fa maninona ho amantsy azy ohatrany tsisy mitory filazantsara mihitsy ozy izy na kely ary fa zaho izy na napakevitra hoe andeha hitondra akizy a hitory filazantsara ho any 4 mi ataovy ary hoa ay loza ay izy nitondra akizy ty tsy hoe andeha zay dia hoe ambany tety inony ty izy teo tsy hoe andeha zay dia hoe ambany tonelina dia hitory filazantsara na andeha natory tao ry zalahy atsony izy fa izoro aizy ianao tongava dada ty zao dia nizao raha hijery anay fa izy nareo tongava fotsiny aty ambany tonelina kaga zay a reto izy misy 10 lahy eo ambany tonelina matory miaraka amin'ny 4 mi. Andriamanitra inona reto hita amin'ny masoko e aty efa teneniko foana ve dady tsy mahomby ny filazantsara raha tsy manao maka ny toeran'le olona aloha ianao ka za ty azo 4 mi mpivavaka maka ny toerany a matory reto a mandra-parain'ny andro 4 mi reo tsy maintsy vitanay ny fitoriana filazantsara am'reo tena niditra tao am-piangonana tokoa ny 4 mi. Aza azonareo an-tsaina ve le hoe zanaka mpanompon'Andriamanitra tsy notereko izy a tsy nataoko nininina izy a fa finiavana manana an'le atao hoe finiavana volonté teraka ho azy tsy mbola mibaiko anjanako mihitsy hoe lasa ianao manam-piniavana. Azonareo ve zany zavatra zany tsy mbola mibaiko anjanako mihitsy hoe lasa ianao manam-piniavana tondra mitaona inony ty izy teo mitaona anana tsy mbola mibaiko mihitsy hoe lasa ianao manam-piniavana matory miaraka amin'ny 4 mi. Ozy izy mizanareo indray any teny an'ity ozy izy raha matoa tsy miditra ty an-trano alony tsy miditra ty an-trano alony alao daholo reny akanjo reny rehefa avy le natory tary amin'ny any mialina daholo aloha ny akanjo a tsy miditra ato an-trano reny akanjo reny mamanino sao dia mitondra laza hitanareo ve zany teraka rehefa le zaza zany ny tena pozitiva foana nampidirinao tao an-tsainy a dia teraka ho azy io finiavana io tsy mila ampianarina io tsy mila tezaina io tsy mila atao ninidina io zay le hoe sitra natanteraka ny inony ny psike ilay inony ty izy teo psike ao anatin'izay teraka lay finiavana eo le akizy a vao manomboka amin'izay a le mandray décision le teneniko le nanazava ny Exodosy 2:20 inona mamaky an'Andriamanitra décision mamaky an'Andriamanitra fa tsinony fa tsy terena tsy mbola nanery any zanako mihitsy na hoe obligé nareo tsy maintsy miangona any am-piangonana tsy mbola nanery mihitsy na hoe lasinareo tsy maintsy mianatra sekolelady tsy mbola nanery mihitsy na hoe lasinareo tsy maintsy manao skoty tsy mbola nanery mihitsy na hoe lasinareo tsy maintsy izy any avy eo ne izy rola ihany miresaka e ho arakitsika rolavy ety satria misy azy daholo ny rehetrarehetra mandeha sy ampitaizana fifoazana reny izy rola ao mandeha vokovoko manga reny izy za tsy manery mihitsy ny a mandeha ny skoto a reny izy rola ao za inony ty izy teo
Saiko lehilahy dia reny izy roalahy ao mandeha tsisy izy roalahy ihany miresaka ohatrany tsy araka dia indraindray izy roalahy ihany ndao ala aminy sy manao zao dia za manao zao fa raha samy ao tsika dia tsy araka ntsony le fotoana fihina ny dikan'izay décision azonareo tsara izy ihany no mandray ny décision amin'ny tena satria zavatra nampidirina tao anatiny dia inona positif dia lasa mahay mandray décision izy rehefa positif ohatra n'le Josefa teo positif ny nampidirina tao anatin'ny Josefa inona ny décision raisiny Josefa tsy hijangajanga azonareo tsara ve le izy satria positif be dia be tafiditra tao anatin'ny Josefa dia ny valiteny tsy hijangajanga fa négatif ny tafiditra tao anatin'ny Davida décision ny Davida dia inona hijangajanga zany hoe ny décision n'io zanakao io dia amantaranao izay nataonao ray aman-dreny taminy fa tsy le hoe le ray aman-dreny no manery tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao zany natao hoe iendry pitaizana nanao fandarana ndray mandeha tao am-piangonana nisy 5 andiany 5 le izy hoe anambady ny zanako zany zavatra tantaraiko anao rehetrarehetra zany hitanareo any anaty YouTube anay ihany raha te hijerinareo fa tsy manino anambady ny zanako dia nametraka fanontaniana leona anankiray hoe paster am'le hoe anambady ny zanako dia décision rehefa le anambady ny zanaka dia ozy iza tamin'ny fiangonana fa dio ny miditra ny décision any zanakao satria ny atao hoe olona sitra dia maninona milamina tsara ninona fanapa-kevitra fa azo atao any mandamina an'io azo atao ny mandamina an'io tsy tianareo indray zao ty teneniko ty fa tsy maninona rehefa eo amin'le tsy tianareo dia teneniko foana fa io fa mila vola ho an'ny fitaizahana zany aloha dia tena tsoriko mila vola ny fitaizana raha tena te hitaiza ianao ihany ho any no mamola vola raha ohatra ianao ka tianao isafidy olona luxe be ny zanakao dia aza pahitana zavatra tsy luxe anareo hoe azonareo hoe zany zavatra zany raha tianareo isafidy olona luxe be ny zanakao dia zay zavatra hitany rehetrarehetra ataovy luxe be daholo mazava ho azy décision rehetrarehetra mitodika makany amin'inona luxe ka raha napa-kevitra izy anambady dia ianao mahita an'le niveau dia fataro hoe le ohatroatra zao nampidiriko anatin'ity saiko ty positivisme fa azotsika tsara hoe fa tsy rehefa vita ny décision tsy mety io azotsika ve le zavatra tiako tenenina tsy rehefa vita ny décision vao miditra ianao fa melobe ny décision any no miditra ny endry pitaizana zay zavatra anankitelo zay tapitra ny ora zay zavatra anankitelo zay no nyresahako teo hoe reo zavatra anankitelo reo natao hoe guérison intégrale ho an'ny zanaka ho an'ny olon-dehibe ho an'ny rehetrarehetra tsy maintsy salama reo zavatra anankitelo reo aina vatana fana ny aina ho averiko tsara ny tena sarotra ity ain'ity zany sady mandray anjara amin'io ny dokotera no mandray anjara amin'io paster fa ny ato zany nareo manana dispensaire zany mihitsy no mahatonga hoe tsy misaraka ny atao hoe fiangonana sy dispensaire zany ny antony nametrahany Jean Calvin azy ampianariko tsara tsy nametrahany Fjkm hoy Jean Calvin hoe tsy misaraka mihitsy ny pastera sy dokotera satria pastera sy dokotera miaraka ny fanasitranana feno ho an'ny fiainan'ny fiangonana zany hoe ny fanahy tena domaine amin'ny pastera mikarakara azy ny vatana tena domaine n'izy dokotera mikarakara azy fa ny aina tena domaine ikambana amin'ny pastera sy izy dokotera zay ko aloha manana dispensaire nampianariko tao am-piangonana mihitsy hoe zany no mahatonga hoe etsy mibirao amin'ny pastera atsy ambany atsy mibirao amin'ny dokotera rehefa avy any aminy dia aseny makany aminy rehefa vaty amiko dia asety makany aminy sitrana tsara le zaza amin'izay azonareo tsara ny aina ny vatana ny fana tena manana lanja ao anatin'izay endrim-panasitranana izay ka raha tonga ao anatin'io fanasitranana feony io ny olona tsy ho
diso mihitsy ny zanakareo tsy ho diso mihitsy ny zanakareo ka hoe zanaka dekona nefa tsy mijoro vavolombelona tsy nitombony zany matoy izy tsy mijoro vavolombelona de tadidio lay fitaizana tany aloha rehetrarehetra no tsy ampy na tsy tateraka de aza tereny raha vo io ny terenareo hoe tsy maintsy mijoro vavolombelona ianao raha vo tsy mijoro vavolombelona ianao de tsy mety amin'ny dekona de rehefa eo mason'olona tokoa izy joro rehefa tsy ambadikaty izy manala baraka ny anaran'Andriamanitra azotrika tsara re noho izany ivereno ny atao hoe guérison intégrale mahereza ry avako isany ho an'ny tompony voninahitra manaraka an'ireny anankiray farany izay tsy vita atsika teo saotra tompoko misy fanontaniana ve sa tsisy tsisy misy mahazo metraka fanontaniana ve ry paster sa dahoary raha misy manana fanontaniana ary de ovakitsy palitsika misaotra paster na le fitenenana afaka manome ohatra ve paster am'le hoe fanaovana vidage ny ankizy le isakariva fantaniana kely fotsiny paster azafady ny voizina i paster teo moa zany le positivisme aza mijery ny passé fa ny présent ihany jereny ny fampianarana nefany ny zavatra iainana de miainga amin'ny expérience foana zavatra niainanao tany amin'ny passé foana no afahanao maka ny décision rehetrarehetra tsy mandany soratra masina mihitsy akory fa ny fiainana andavanandro zany de zay rehefa mpianatra ny zanakao ianao matoa anao miteny zavatra anankiray na io zay efa niainanao na io zay hitanao tamin'ny ainan'ny olona tany ery ka raha ohatra ka ho fafanao tsy hiditra ao amin'le zaza zany hoe efa lavenao zany ny latetin'le zaza tsy anaraka fa tsy ze présent am'izao ahoana moa ny fomba ananan'io zaza io ny décision afahany maka zany ny décision mandanjalanja moa zany ny tena marina fangalana décision fa mazava be le tenen'ny paster teo hoe rehefa positif foana nataonao de maka décision izy fa ny afahany rehefa aveo mandanjalanja hoe ato tompoko tsara ato ratsy ka noho izany aloha tiany tsaratsara ho atao na tiany tsaratsara kokoa satria zao ny fampianarana azo koa zao no zaraina tamin'ny nandritra ny fiainako ramatoa ndao aloha de aveo falitsika raisa tsoratra kely aloha le izy de apio kely rehefa aveo ndao ary misaotra paster le fanazavana le tenin'Andriamanitra hoe zanaka tiana no fahaizana sy kapohana misaotra tompoko zay ndao ary aloha sitsika ray alohany de valiny rehefa sao de adino de rehefa aveo indray ny manaraka eo amin'le hoe sitrana ara-pihetsepo tompoko ny tiako tenenina kely marina mihitsy ny tenen'ny pasteur hoe le olona sitrana ara-pihetsepo indray raha vo kritika eo anivon'ny fiarahamonina zay fotsiny eny ary aseziko tsirairay fanontaniana voalohany iny angamba ny aloha ataoko farany le action de vidage teo iny izany nametraka an'iny teo moa iny ataoko farany lava be mihitsy ny valiteniny iny ny valiteny fanontaniana tatsy hoe ahoana ny ankizy no ampiorenina amin'ny tsy amin'ny passé fa amin'iny tisy teo de mamerina ny antopisiny ny fiangonana mihitsy mbola tsy fantatritsika zany mamerina ny antopisiny ny fiangonana ny fiangonana de pitantara zavatra ho avy fa tsy zavatra lasa jerevo tsara apiko kely kokoa ny fiangonana de pitantara zavatra tsy hita fa tsy zavatra hita tsy zavatra vécu ohatra Jesosy efa nisy nahita ny Jesosy ve efa nisy nahita ve ohatra fanamasina efa nisy nahita ve tsisy ohatra Andriamanitra ray efa nisy nahita ve
tsisy ohatra fiainana mandrakizay efa nisy nahita ve tsisy ohatra fitsanganany tena maty efa nisy nahita ve tsisy ohatra fiverenana Jesosy amin'ny raha anlandry efa nisy nahita ve zany hoe ny atao hoe fiangonana dia tsy fiandrasam-balimbava ka veriko tsara ny fiangonana tsy fiandrasam-balimbava ka fa ny fiangonana fikoloana ny fanantenanao ny inona tsy hita ndaova kinakely Romanina toko 7:7 iseno asaiko mamaky azy Romanina toko 7:7 zany natao hoe fiangonana ary zay le fitaizana nyteneniko teo a fampitodiana ny zanako amin'ny zavatra tsy hita sy mbola ho avy fa tsy ny passé no mibaiko ny androaniny sy ny rapitsony tsy mitovy amin'ny science ary zay no mampiavaka ny atao hoe fiangonana Romanina toko 7:7 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe zany hoe ny fitaizany fiangonana manontolo dia atodika makany ny zavatra mbola tsy hitany olona zany natao hoe fiangonana rehefa tsy izany dia tsy fiangonana izy ka ray aman-dreny ka fiangonana tsika eto no miresaka fiangonana tsika eto no miresaka dia atodika makany amin'ny zavatra tsy hita ny fiangonana tadidiova raha zanaka dekona inona zay izy fiangonana ndaova kinandray ary a inona natao hoe finoana fa sao dia finoana mihitsy ny tsy haitsika ny dikany Hebreo 1:1 misy efa nianatra be deaibe tamiko dia mahay an'izany daholo tonga dia fantany hatramin'le ho teneniko ary Hebreo 1:1 fihinana marina moa nandehanao am-piangonana tsy ny zanaky ny mpino e zanaka dekona e inona ny hitaizana azy ndao amin'ny anaran'ny tompo ny atao hoe mpino dia mahatoky ny zavatra antenaina inona ny dikan'le zavatra antenaina teo Romanina toko 7:7 mamalitra azy fa finoana fa ny fanantenana ozy izy namonjena antsika fanantenana ary ny fanantenana efa hita dia inona tsy mba fanantenana intsony ahoana ny antenan'ny olona ny zavatra efa hita dikany atao hoe fanantenana na ny antenaina zany efa hita sa tsy hita tsy hita vadika ao amin'ny Hebreo amin'izay tsika Hebreo 1:1 finoana ozy izy dia fahatokiana ny zavatra dikan'izay définition finoana zany dia zao fahatokiana ny zavatra tsy hita zay ny définition finoana zany hoe ny mpino atodika makany amin'ny inona tsy hita fa tsy atodika makany amin'ny passé fa raha mpino mampitodika anao any amin'ny passé dia tsy finoana zay tsy fiangonana zay azontsika tsara le izy averiko tsara ndao vakina le Romanina toko 1:1 teo vererana vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe finoana ozy izy fahatokina ny zavatra antenaina inona le dikany antenaina teo tsy hita dia raha vakiko amin'ny dika tenitena izy zany dia zao fa ny finoana ny fahatokina ny zavatra tsy hita dia ahoana ny toyany any ahoana ny zavatra fa le zavatra antenaiko tsy hitako iny asehako azonareo ve zany hoe ny mahafiangonana ny fiangonana dia fampitodiana ny olona rehetrarehetra ary zay ny mahasarotra amin'ny resaka fiangonana tsy mitovy amin'ny science raha tsy nandalo expérience vécue laboratoire tsy ekena fa inona marina fa ny fiangonana tsy mahita an'izany fa tonga dia ekena fa inona marina azonareo le tena dika le atao hoe finoana ka raha tena olo mifinoana ianao dia fantatrao zany hoe tena tsy mitovy amin'ny science amin'ny finoana fa ny science tsy maintsy mandalo inona za miresaka aminareo zao a manana fotom-pisaina cartésien satria za scientifique milohany na inona izy teo na pasteur na tena scientifique pure milohany na pasteur na dikan'izay fantatry ny olona tsara mihitsy fa za zany tena misy revirement tanteraka rehefa nanderanao pasteur hoe ay moa ka tsy le fotom-pisaina na scientifique ny fotom-pisaina na biblika fa ny baiboly mampitodika na amin'ny zavatra tsy hita foana ka ny zanaka mpanompon'Andriamanitra zanaka fiangonana sady zanaka fiangonana dia mitodika any amin'inona
any mitsita azonareo ve le izy fa tsy ny androany fa tsy mipasy mahafinaritra za raha ilalao kilalao teny ao am-piangonana mahafinaritra mihitsy misy teny ao anatin'ny baiboly a misy teny ao anatin'ny baiboly hoe tsarovo sy aza tsarovana misy ny party amin'ny tontolo mpiainanao tena tsy mamaika an'Andriamanitra koa raha mahatsiaro azy misy zavatra zany tantaraiko anareo misy olona miteniteny foana na milaza fisizaheta miteny hoe finoana dia maninona marina daholo misy olona miteniteny foana misy olona zao miteny hoe rehefa matony sika rehefa nonina reo teneny fa za ivavaka io tsy mety mijanona rehefa matony sika dia mbola averina jerevana indray mandeha ny filma amin'ny fiainantsika raha maty amin'ny 10 taona zany dia mbola andany 10 taona za sy ny tompo mijery an'io marina tsy matoka mijery eo vakio nefa ny Isaia toko voalohany 9:20 ahoana ny tompo tsy misy hotsarovako ny fahadisoanao zany hoe mbola tadidiny zany le nataoko tsy netsy tsy tadidiny izy tompo no miteny aforma teny sainy tsy tadidiny mipasehako azotsika tsara hoe zany zavatra zany tsy misy hotsarovako ny fahadisoany zay fa ny salamo 3:1 ndray andininy fahatelo ahoana ozy izy aza misy adinoana tena vakavany soratra masina tsara mihitsy ny inona no adinoana dia inona ny tadidina dia inona ny inona manana fandaminana an'izany ny soratra masina Isaia 45:11 ahoana ozy izy ny soratra masina ndao vakina mihitsy le Isaia 45:11 dia hitantsika hoe inona ara mitodika makaiza mpino amin'ny anaran'ny tompo Isaia 45:11 ndao ary ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy zany hoe rehefa iresaka amin'ny tompo zany tsy ilaina mipase ao senasaiko mamaky Isaia 45:11 ndao ny anaran'ny tompo ny zavatra ho avy no anontanio ahy zany hoe mijery ny ho avy sy ny tsita ny mpiaraka amin'Andriamanitra ka ny zanakitsika aloha mpiaraka amin'Andriamanitra sa tsy dikan'izay tezainao amin'izay fa tsy pase foana no didrangilo aminy eo jerevy tsara ny fomba fijerevan'Andriamanitra ny atao hoe pase tsy misy hotsarovako ozy izy ninona tadisoanao rehefa manontany ao izy dia ninona ny ho avy no anontanianao ahy ina zany ny tarihana ny finoan'ireo olona reo ny tsy hita mbola le ho agny Jesosy fanahy masina Andriamanitra ray fiainana mandrakizay tsy hita daholo zany no atao hoe finoana fa ny problema ny sekta amin'izao fotoana zao mampitodika anao amin'ny androany sy ny pase zay ny tsy hitofijantsika amin'ny fiangonana zany ny akamaroan'ireo zany mampitodika amin'ny androany sy ny pase sy raha jamby izy teny hoe mbola nijery ny film amin'ny fiainanao rehefa raha zay tompo rehefa miteny hoe maninona tsy misy hotsarovako azotsika le izy tsy misy hotsarovako izy raha tsy mahatadidy formateny sainy za zao rehefa miteny hoe tadidinao hoe za le tsy tadidiko zany ry Miguel zany tsira fa zany tenen'ny tompo amiko rehefa tonga zany fotoana za tsisy tadidiko zany natio ianao anatrehako zay zany no atao hoe miara-dalana aminahy Andriamanitra dikan'izay mifototra atao hoe finoana mihitsy ny mbola mila amboarina tsara ary ny antony dia antom-pisin'ny fiangonana ny nahy zany ao am-piangonana teneniko foana ny andehananao ato am-piangonana tsy hoe ho any am-piangonana fa mila valim-bavaka za tsy miteny hoe tsy mamany vavaka Andriamanitra fa tsy priorité ny finaina tanterinandro ty ny resaka zany foana fa ny antony andehananao am-piangonana dia anova fomba fisainana être transformé no atao hoe kristianina transformé ny anao tonga ao fa misy olona 10 taona izy tao tsy transformé mihitsy satria maninona adokimonina nohony romanina toko voalohany 9:20 atao izy dia adokimonina nonina le intereniko teo intelligence déréglé satria maninona tsy te hitahiry ny fampianaran'Andriamanitra fampianarana zao tontolo zao miankina amin'ny expérience raha izay fanontaniana faharoa ny zanaka tiana mahafinaritra mihitsy ny salamo 23 mahafinaritra mihitsy ny salamo 23 nisy ny salamo haiko tsy anjery voalohany dia salamo 23 nda hoe miaraka mamaky tsika Jehova mpiandry ahy tsy hananjava mahory aho
atreo aloha dikan'le hoe tsy hananjava mahory fetretan'ny olona hoe tsisy inona mihitsy mandalo eo aminao, tsisy problème, tsy zany be de be ny problème fa tsisy impact amin'ny tontolonao le problème. Zany ny dikan'io a Jehova mpiandry tsy hananjava, jerevo tsara ny toyany fa misy zavatra mahory be de be ao. Ndao am'izay ry jerevantsika fa tsisy impact tsiorana miseho monsieur Pasière reny zavatra reny. Dao ary vakitsika am'izay izy Jehova mpiandry tsy hananjava mahory aho. Mampandray amin'ny maitso izy, tondra eo amoron'ny rano, mamelombelona amin'ny fanahiko izy, tarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Enina de mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zaho de tsy atahotra. Atreo aloha jerevo tsara, misy sujet miova ao. Ny tapany voalohany de Andriamanitra foana ny sujet. Jehova mpiandray tsy hananjava mahory aho. Jerevo tsara manomboka eo, mampandray amin'ny izy ny sujet toy e. Izy fahatelo, izy fahaefatra, izy inona daholo reo? Tsara. Jereo fa rehefa izy zany ny sujet zany hoe izy no eo aloha eo mitarika de efa ninona daholo ny zavatra le tsara. Décision resaka eto. Fa rehefa mandray décision ndray ianao, io le nresantsika teo a, rehefa mandray décision ndray ianao hoe zany hitondra amin'ny fiainako fa tsy ianao tsony de inona ny toyany vakio ny toyany. Décision io a, volonté io a, zany hoe inona io psyché. Dao ary vakina ny toyany amin'ny aran'ny tompo manao hoe miova ny sujet lasa izy aho rehefa izany ray no mitondra fa alasa ny arinako ndray nao Andriamanitra de rehefa izany mitondra tsara sa ratsy le lalana le ratsy lasa lohasaloko ninona fahafatesana teo zavatra tsara be daholo. Rehefa zany hoe rehefa mandray décision am'resaka psyché zany a, rehefa mandray fanapahakevitra ndray hoe zany mitondra amin'ny fiainako a, inona ny zavatra mitranga mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana. Eo am'izay toy izy tsy atahotra ny loza aho. Fa maninona misy instrument anankiroa am-pelatanan'Andriamanitra. Ny instrument ray voalohany de inona ato amin'ny akavia? Tsorakazo. Ny instrument ato amin'ny akavanana de inona? Zany hoe io Andriamanitra io zany a de manana instrument anankiroa am-pelatana de suivant ny décision anao ny ampiasany an'ilay inona instrument. Azontsika tsara. Rehefa mandeha anao ka miala ny zanak'ondry, io tehana io tsy fitehenana ka hoe visan'Andriamanitra de ny tehana. Tsy zany io a, fa tehana lava be de ny ery ambony ery maninona misy crosy. Rehefa latsaka any anaty hady ny ondry kely a de crosena amin'inona ny tendany de atao inona stomina. Zany hoe famerenana amin'ny lalana amin'inona amin'ny tsotra, zavatra farany tsotra. Azonareo tsara lalana ny resaka eo a, tamin'ny voalohany indrindra izy no mitarika ny lalana, izy de any amin'inona ny lalana tsara. Fa rehefa izaho no mitarika de lasa any amin'inona le lalana any amin'ny fahafatesana. Eo am'izay zany a manana fitaovan'Andriamanitra, tsy tiany andeha handray décision amin'ny lalana tianao andehanana ianao fa izy no manoro lalana. Azonareo tsara ve? De inona ny fitaovana eo am-pelatanana? Tehina. Inona le tehina? Ndao miverina lalana. Azonareo tsara? Dika le hoe ndao miverina lalana tenin'Andriamanitra le anarany iny hoe tia ny lalana andehanana. Tenin'Andriamanitra iny. Azonareo tsara ve zany zavatra zany? Iza le nimeraka an'ilay fanontaniana teo? Tenin'Andriamanitra iny. Famerenana amin'ny lalana. Zay le hoe tsy maintsy mianatra ahitanao ny lala marina. Eo zany ianao rehefa mianatra ianao de mahita hoe diso inona zany azany de manitsy lalana. Décision anao ihany diso ny lalana. Le tehina zany inona? Tena famerenana amin'inona lalana amin'ny fomba faran'ny tsotra. Azontsika tsara hoe
fa rehefa tena namena fampianarana foana namena fampianarana foana namena fampianarana foana fa dokimonina nolona intelligence déréglé inona amin'izay ary pirina amin'izay le tehany fa inona amin'izay no mivoaka tsorakazo zany hoe rehefa miaina ny romanina 23 ianao dokimonina nolona ndao verenana vakina le romanina 23 teo dia tadiditsika tsara ndao verenana vakina le romanina 23 teo dia haitsika tsara inona ny dikany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe 28 romanina 28 azafady rehefa noana ho ateneny fa zako lasa foana tya andao ary amin'ny anaran'ny tompo manao hoe rehefa manao ianao hoe mifahalalana tsy mendrika io tanana tsy mila mampiasa saina dokimonina nonona ny anaran'io rehefa tonga amin'izay etapy zay ianao dia inona amin'izay no ampiasain'Andriamanitra voaka amin'izay ny tsorakazo velesiko amin'izay ty androany azonareo ve le izy ka raha tena narahanao le zavatra niteneniko teo tsy tonga any amin'iny etapy iny ny zanakao fa maninona izy ny tonga any amin'iny tsy ilay fitaizana le nampidirinao tsikelikely constructivisme no niditra tao anatiny fa nen'ny hafa azotsika tsara le izy dia zay Andriamanitra no mampiasa inona kapoka ary rehefa mampiasa kapoka ianao eninao zany tadidinareo tsara ny teny teo tena hoe teny midalina andray mandeha nijanona tena ozy androany ianao vao tena kapohako zany hoe vonina ninona tamin'izay fotoan'izay ikapoka fa rehefa niresaka zay resy lahatra indray afaka tsy tokony atao inona izy ay mbola lalan'Andriamanitra le nandehanana azotsika ve le tiako tenenina misy vanim-potoana zany ianao tena tsy maintsy mikapoka fa matoa ianao tonga amin'izay etapy zay efa etapy tena efa dokimonina nonona efa le teneniko teo hoe intelligence déréglé efa tena raha nanaraka an'le fampianarako teo ianao ka mbola tonga any amin'izany efa tena tsy maintsy kapoka fomba n'Andriamanitra jerefo tsara nampianarina ny zanak'Israely dia navotany avy any Egypta fa rehefa tonga ndray nanaraka ny tenin'Andriamanitra sa tsy nanaraka nalefa ndray voasazy tany aninona tany Babilôna tsy tany anefitra aloha fa tany Babilôna nandeha ndray babondray tany aninona tany Persia nandeha ndray baboniza ndray babony Romanina endrik'ile kapoka reny tsy mety manaraka n'ilay fampianarana tonga amin'ny etapin'inona zay le olona adokimonina nonona ka raha nanaraka n'le etapy nyteneniko teo za zany tsy miteny hoe tsy mikapoka mihitsiny fa za mihino satria nandramako tamin'ny zanako ka raha nanaraka n'ireny rehetrarehetra reny tsy mivoaka le anankiray fa inona foana no miasa tehina fa tsy miara-miasa ny tehina sy ny tsorakazo zay ny mahakasika an'iny ninao ngamba mifanamaria iza le nanao fanamariana iny hoe iza le nanao fanamariana teo hoe fihetsem-po tena marina iny ary zay le atao hoe marche contre courant ny atao hoe marche contre courant dia izao sy ohatrany ianao indray no adala amin'izao tontolo zao amin'ny tontolo manodidina anao ohatrany ianao indray no adala tonga tany amin'ny fiangonana anankiray dia osy za namaty ary zao tsisy raraiko inona an'izany fa azoko antoka ny fiainana dia gaga be izy rehetrarehetra ty paster ty hoe lasa daly neniza nefa marina ny anazy any endrareo dia avy ty arina izy rehetrarehetra resy lahatra hoe ay tena marina le izy fa azo antoka ny fiainana zavatra azo tarehana ohatr'izany fa tsy hoe rehefa mitely le olona hoe lasa dala ve ty paster ty fa izy rery manantoka ny fiainana mandraiky ay tsy azo antoka ndraiky io ary ny anay lasa miverindalana ianao fa tsy mampiverindalana ny marche contre courant l'action de vidage ve ho resahana lavalava kely anieny mampatahotra ana amin'ny resaka an'le ono sao dia mitovitovy amin'izay le fa nytanina tato sao dia azo tsotsorona kely ohatra nisy ameo micro izy sao dia tsotsorona kely ny anazy dia le ray manko somary lavalava misaotra paster François ho an'izay tsy manalo tsy Frédéric fa François azafady resaka fihetsem-ponao teo paster fafaliana tomany dia mbola misy fihetsem-po anankiray tsy voalazanao teo hoe be deabe fa tsy nyresahako fotsiny tezitra be deabe fa tsy satria mety tonga hatrany ny fahatezerana amin'izay le zavatra nampiasainao teo le nampianarinao teo kanefa ny rehefa mampiasa n'le fahatezerana tsika dia tokony hampiasa n'le voasoratra ao amin'ny baiboly hoe salamo 4 tezera fa aza manota salamo 4
sotra tompoko fanamarina kely fotsiny ia niezaka ny tsy tantara fotsiny any ny fihetseham-po rehetrarehetra fa tafiditra ao anatin'izany ny fihetseham-po ny atao hoe fihetseham-po zany ny fahatezerana tena Andriamanitra koa tezitra misy vanim-potoan'Andriamanitra tezitra ary voasoratra mihitsy hoe ary dia tezitra Andriamanitra dikan'izay autorisenao maninona tezitra fa saingy ny durén'ny fahatezerana no voafetra salamo akadikady ny teneninao teo iny rehefa ny an-trano dia mba vakio kely fa tsy ho vakitsika eto aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ninona zany hoe mahazo tezitra ianao fa tsy mahazo lava be fa io tezitra io makambanany hoe mihitatra foana le zavatra resaka ndao le vakina kely ny genesis ary vakitsika kely ny genesis toko fa efatra ny andiny voalohany tsy fonaka hatramin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy genesis toko fa efatra tsy manina viana zavatra kely n'izay fahatezeran'izay vetivety fotsiny ahy ndao amin'ny anaran'ny tompo ary sendray raha mba mamaky an'le izy genesis toko fa efatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'ny tompo sao dia tokony amena micro izy ndao ary genesis toko fa efatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'ny tompo ary Adama nahalala ny vavadiny ary nanananaka efaka niteraka ny Kainy ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho ary niteraka ny Abela ralahany koa izy ary Abela dia mpiandro indry fa Kaina dia mpiasa tany ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kainy ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova fa nitondra ny Abela kosa ny voalohany teraka ny ondriny dia izay matavy ary Jehova nakasitraka ny Abela mba ny fanatiny fa i Kaina mba ny fanatiny kosa tsy mba nakasitrahany dia tezitra indrindra Kaina atreo nanino Kaina tezitra dia toizo ty eo amin'izay le tena tiako atongavana sady nanjombona ny tarehiny toizo ary hoy Jehova tamin'ny Kaina nahoana no tezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarehinao raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarany ota ary ianao no kendren'ny fanireny kanefa ianao no tokony atreo ny atao hoe fahatezerana zany dia misy tsy fihetseham-po fotsiny tsy fihetseham-po fotsiny fahatezerana fa mikendry misy objectif zany hoe misy finalité mamitsaka izy ao izy eo izy tsy miditra ao anatin'ny fo fa iaiza eo ambaravarany fo dia mikendry inona izy vakio kely le toy anteo nareo ny tiako amaky azy izy no lasa manapaka anao zay izy le mivadika ota fa tsy fihetseham-potsony ny fahatezerana zany tokony hojanona ho fahatezerana azonareo tsara fa ny fahatezerana mitady ibaiko ny fotom-pisainanao ny fihetseham-ponao ny décision anao volonté anao iny le tsy mba tanteraka ny inona amin'izay psyché za zany rehefa mamaky baiboly dia inony tizy teo mamaky an'le izy psychologiquement foana zay zany satria zany anatra any zany averiko tsara le fahatezerana zany milaza misy zavatra anankiroa ao anatiny ny anankiray izy tena fihetseham-po tsotra fotsiny iny izy le mora afaka le hoe tezera fa aza manota dia ahoana ny toyany aoka tsy hotratry ny masoandro miletika ninona iny izy zany le mandalo fotsiny fa rehefa izy no mijanona elaela dia mikitika ny psikolojia anao amin'izay mikitika ny sainao izy dia mikitika ny fihetseham-ponao izy normalna be izy raha hikitika fihetseham-po satria fihetseham-po fa tsy mijanona treo izy fa mikitika inona finiavana fa tsy mijanona treo izy fa mikitika inona décision andeha andray ohatra mpivady fiainany ankonana tezitra ianao aiza moa nisy olona tsy tezitra zany tsy maintsy mpitezitra foana fa rehefa tezitra ianao ao anatin'le izy dia mitady ikitika amin'ny psyché anao le fahatezerana dia kitiany amin'izay tonga ny décision finale inona taovy ny divorce azonareo ve zay izy le ota fa tsy mijanona mafihetseham-po azy azonao le izy
fa raha mijanona amin'ny fihetseham-po azy izy tsy mampaninina fa tsy mijanona eo izy émotion moa ny anarany amin'ny teny frantsay tsy mijanona eo izy fa mitady hikitika an'inona volonté mitady hikitika an'inona décision dia raha vo izy no mikitika an'ireo dia zay le problème ny kaina voakitika ireo mamitsaka ozy izy aiza eo ambaravarany fonao dia izy ozy izy no tokony ho tapahanao nefa ny lasa izy no maninona zany hoe lasa baikion'le fahatezerana ny rehetrarehetra ao aloha resaka hanina amin'izay fa manjary tsy voaresaka farany ary ny ady dia miresaka vidazy amin'izay tsika ay moa tadyko mbola nisy ay dia atsy alefaso ato dia atsy dia variko ny anareo dia aoarinan'izay miresaka an'le vidazy andao ary alefaso aloha ny anao niara zareo luxe andresany teo ozanao hoe raha vo hoe zavatra luxe ny fandrina any foana nasinasainy dia maro zavatra luxe ianao zany fa ohatrany mety mitombona avy mivady lasa mpivady indray le resaka vady vady amin'ny tanora ambady izy dia mety etra zavatra luxe vady luxe izy dia mety luxe ny vady mety mety mitombona zay fa mety tsy ahita koa izy mety hety izy fa ny fandrina dia hoe vady maty voajanahary ka aza vakela le voajanahary aloha tsy azo vady sahaza no men'andriamanitra anao zany sahaza anao ka tsy voatery ho luxe aza vaiko zay rehefa azoko ndao ary misorato isika sy pasteur mitovy cursus any luxe aloha fiantsoana le tsika samy scientifique fa nanao sciences humaines CRC mihitsy anaky anao docteur ny tena marina fa nanao revirement lasa nanao sociologiste philosophie dia fanampinana angatahako aminao psychologie moa ny tena 80% resako dia nyresaka positivisme ianao da sady sociologue ny philosophe inona no tsy mampitovy ny positivisme ny Auguste Comte le philosophe alefaso lasa aloha ozy Auguste Comte hoe l'état théologique l'état métaphysique en dehors de ce physique et l'état positif ny Comte vao niteny hoe positivisme dia ohatry eo psychologie inona no différence amin'izay naza fanampiana ny tediavika io fikarohana amin'ny fiainany tsisy tonga lafatra eto dia inona tsy mampitovy ny hoe fanahy esprit moa miteny amivony baiboly Louis second ary inona ny saina sy ny eritreritra ozy malagasy hoe tsy atoraka tsy ako vilivily nefa tonga ny lavitra saina iny ka satria efa tany amin'ny ohatra mazanga zao fa tany amin'ny poro dia tadio dikeo le izy fa inona tsy mahavita am'le esprit le fanahy zany inona ny différence amin'ireo ny pensée fa le psyché mo mazava misaotra pasteur ia asesiko tsikelikely misy conception momba mivady tena za zany ndraindray za zany misy zavatra mahakivy mihitsiny rehefa mitondra fiangonana fa zao ny mahavarinana zao tontolo zao no mahatafiditra zavatra betsaka ao an-tsain'ny mpino fa tsy Andriamanitra fa na izarany hoe manontany tena mihitsiny za manao dinika batisa zany dia mangididy mihitsiny ny lohako sy anontanianao ny fampidiran'izao tontolo zao rehetrarehetra ny any anatin'ny sain'le olona mitondra zanaka andeha atao batisa fa tsy le tantarainy ny baiboly mampieritreritra be mihitsiny zany ny vady tena alolo tena ho teneniko anareo ny vady dia choix ndra olombelona fa Andriamanitra no mampiona fa ny anjaran'ny olona manao inony choix tsy nidiran'Andriamanitra mihitsy ny choix ny Adama ndavaka itsika Genesis toko 2 andiny ny faha 7:9 ma tiafa lava be ty resaka ty ndao ary ndao aloha misy mamaky fa iezaka na foy an'le izy farak'izay azo atao ndao ary 19:20 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe
atreo zany hoe tsy Andriamanitra ny teny hoe tia mivadinao fa ozy izy Andriamanitra viety ianao radamo eto akaiketo ampatalovoka eo biby dia jerevy zay mety aminao tapitra nandalo le izy tsy hita zay mety aminy soany io fa tsy hoe tsy maintsy tia ny vadinao misy nitondra DM ve any fa ampamakiko DM raha ohatra ka tsy nitondry nareo rehefa tsy nahita izany amin'iza moa le micro teo rehefa tsy nahita dia nanamboatra ny Eva ndray Andriamanitra dia rehefa vity Eva inona ny zavatra nitranga vakitsika ny andininy Genesisia 2 andininy 22 ka hatramin'ny 23 vakitsika amin'ny Baiboly eny ampelantanantsika aloha izy dia avy eo meko DM nareo any amin'iza le micro teo azafady any amin'iza le micro dia izy nasaiko mamaky an'ity ndahoary alohany vakio amin'ny baibolinareo aloha izy dia avy eo izy vakitsika DM manakaiky marina kokoa ndahoary somary malakilaky kely tsika efa mandeha be ny fotoana aminaran'ny tompo treo fa indrao asiako vakina izy le micro teo vakio kely ty izy amin'ny DM jerevy ny 23 andininy 23 ampitao amin'ny 23 any aminareo tamin'izay dia hoe raha olombelona hoe tia mba mitovy amiko fa taorana avy amin'ny taolako ity sady nofo avy amin'ny nofoko atreo alohany any amin'le 23 ve ka ny amin'ny baibolinareo misy an'le hoe ity ahay misy tsisy tsisy fa ny tena izy ty DM ty manakaiky marina raha adika avy amin'ny teny hebreo zany hoe rehefa nandalo Ada Eva tonga ve izy Andriamanitra tsy maintsy vadinao ty ry Adamo tsia fa nentiny tsy miteny izy nahary fa décision any Adama 100% ity ahay mba misy itovizana amiko zany hoe ny vady décision any lehilahy fa tsy hoe hoy Andriamanitra hoe tia vadinao dia natianao io tsara tsy tianao io tsara tsisy an'izany fa tsika ho lasa ny zao tontolo zao lasa inona le vady anjara dia tadidio nefa niditra amin'ny teny malagasy ndray amin'ny malagasy nefa mifampiasana ny teny hoe anjara amin'ny zavatra ratsy ohatra isaky ny tsy afa-panadinana mionona zay ny anjara raha misy maitrano mionona zay ny anjara isaky ny misy maty zany hoe ny fampiasana ny teny hoe anjara tamin'ny teny malagasy filozofia malagasy zany ny fampiasana ny teny hoe anjara dia fitariana ny olona anaiky zay toe-java-misy eo na tsara na fangaly vadinao ratsy ny hoe ekeo foana amin'izao fotsiny ranga tena fitiava azonareo tsara dikan'izay soa ao hitra amin'izay ako ny amin'ny fanazavana amin'izay zany momba mipense fomba fijery gasy alohany hoe inona ny atao hoe eritreritra dia inona ny atao hoe fanahy dia inona ny fanahy aloha iny tsy azavaiko fanahy mitovy amin'ny fanahy rehetra amin'ny baiboly any ny fanahy maolona fomba fiteny inona izy teo malagasy samihafa le fanahin'ny olona sy le fanahin'Andriamanitra samihafa fa ny mifandray amin'Andriamanitra dia ilay fanahinao no mifandray voalohany aminy fa tsy ny vatana fa ny vatana le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita ny resantsika teo fa ny fanahinao no tena mifandray amin'Andriamanitra dikan'izay raha miteny ny malagasy zany manao hoe raha miteny malagasy manao hoe eritreritra sy ny momba ny fanahy teo dia misaraka koa zany tamin'ny malagasy misaraka mihitsy ny fanahy sy le psyché fa le psyché tamin'ny teny gazy dia tonga dia nataony hoe saina fotsiny no nadikany hoe psyché fa ao anatin'ny baiboly izy no tsy saina fotsiny
fa sady saina miampy fihetsem-po miampy inony izy teo zay ny mahasamihafa n'le pensée ny ray zany tena hoe fomba fijery malagasy filôzofia malagasy zany a fa ny zavatra tantaraiko teo a tena filôzofia biblika ahafahana mitondra ao anatin'le izy ao anatin'izay ny eritreritra saina ny saina psyché de mitovy amin'le zavatra nyresantsika teo fa tsy ampy fotsiny tao anatin'ny gasy a de ny inony ny fihetsem-po ny finiavana ny décision zay ny tsy ampy Auguste Comte ny teny nametraka ambaratonga etapy amin'ny inony izy teo amin'ny mahakasika ny positivisme fa io positivisme io misy zavatra be tsy biblika ihany ary ny loza raha positif amin'ny biblika mety ho négatif any amin'ny filôzofia tsotra azonareo tsara raha miresaka sociologie fotsiny ianao de zay le teneniko teo hoe marche contre courant positif ny olona négatif anao azonao ve le izy zay zany teny hoe aza tonga de miresaka terminologie rehefa miresaka filôzofia fa miresaka pensée samy hafa rehefa miresaka raha vao miditra ao anatina atao hoe filôzofia tsika de tsy terminologie ny problème fa iny terminologie anankiray iny afa mihitsy ny lecture an'iny arakaraky ny tontolo idirana atsika hoe azonao hoe zany zavatra zany le tontolo idirana de manova lecture ny positif raha mirosotsika ohatra tsy maninona ndeha ataotsika hoe tsy maninona aza tezitra miresaka an'izany ako a ndeha ataotsika ohatra hoe franc-maçon fa raha iresaka positivisme ianao anaty franc-maçon hafa mihitsy ny dikany a de jerevanao nefa mifisehany ohatrany mitovy bibliquement andeha hiteny an'le ohatra hoe John 13:34-35 didy vaovao nomeko anareo de ny inona mba hifankatiavanareo eny aoka nitaka ny fankatiavanareo koa fankatiavako anareo fankatiavanareo zany afatarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha fa mandehanany anareo makany amin'ny resaka franc-maçon de jerevo ny resaka fraterie matanjaka be de enao hoe metety hoe tao anaty baiboly io nalainy ka zay le tiako teneny fa tsy tao anaty baiboly ny tena pensée nitondrany an'le izy satria zao ny mahatsy ao anaty baiboly azy rehefa misy zavatra tiako ka raha lako ianao de tsy maintsy manao an'le izy amiko obligation fa tsy décision azonareo tsara ve rehefa izy ny manitsaka ny lokiraro ohatr' zao sao de nareo memereo raha mahay an'le izy zany ene tsisy mahay zany satria code secret zany rehefa izany zao ny manitsaka ny lokirarony ohatr' zao de hoe vonjeo ny raha lanao fa tsy maintsy manao ianao c'est une obligation fa tsy izay le izy bibliquement fa ny bibliquement zany mahatsapa hoe tokony anao an'izao am'le raha lako le izy mitovy amin'ny fomba fijery raha terminologie nresahana de mitovy fa mipratika tsy mitovy azonareo ve le hoe ny pensée anankiray raha petraka ho eto Madagasikara ka batainao any Chine de miova ary raha ny pensée anankiray raha batainao avy any Chine maketo Madagasikara zay zao taloha ny anatra mety misy mitovy amiko nareo reo nianatra ny tamin'izany atao hoe damné de la terre iza mba namianatra niaraka taminay tamin'izany taloha ary ay mananamana be dehibe mihitsy de hitanareo tsara mihitsy ny hoe raha reny fomba fijery reny za moa tam'ireny tam'izany nefa nandinika hoe raha izany tontolotolo moa zany bataiko amin'ny tontolo malagasy satria za tam'izany nefa ty fijery malagasy ahoana re ohatran'izany koa germinal ka raha ohatra ka batainao reny le idéologie ao anatiny reny ny bantainao any amin'ny tontolo vaovao tsy nisy eon'le tantara de ahoana ny fisehoan'le pensée fa zany teny aminareo zay zany ny fahalemena amintsika bandalina philosophie sy pensée azonao tsara ve le izy tsy maintsy mijery an'le tontolo ary eo indrindra mantsy ny mahatonga ana za moa efa niady an'izany fa tsy tafavoaka ako hoe ny filôzofia ianarana any ampianarana ne tokony filôzofia malagasy
ina ny idirako amin'ny de la pratique amin'ny mahoatsy etonga azonareo tsara ina ny idirako amin'ny de la pratique amin'ny mahoatsy etonga fa manana filozofia gasy matanjaka be tsy teny afa-tsy ianao azonareo ve fa io pensée io zany ny pensée masana n'izao tontolo zao a de tokana baiboly rery ny pensée mahavita misahana n'izao tontolo izao ary eo ny tenenako aminao hoe raha mijeritsika pensée anankiray ka tonga de hijeritsika resaka positivisme raha vao terminologie nresana de mety hito fa rehefa hidirana lalina tsy misy hitovizana zay le mitovy am'le niteneniko teo hoe marche contre courant na positivisme amin'izao tontolo zao afa tsy mitovy am'le positivisme tataraiko teo anankiroa ny fanafodiny ny atao hoe famafanany ao anatin'ny ankizy ny anankiray voalohany indrindra de izao aza miteny na aza miteny na aza rehefa misy zavatra tafiditra ao anatin'ny zanaka ao ka tianao fafana fa izy ampitenenina ohatra nareo le makany amin'ny pastera adiny 5 ianao mitantara tena nanina de mitomany kely aloha zavaty pastera de mitoy indray fa pastera tsy hiteny aminao zany velako ianao hitantara eo de sokiriko fotsiny de naninona de nisy inona de rehefa vita le izy de ozy izy a vavaka sika marina ve zany bibliquement ndahoary joba toko faharoa andininy fa 3 joba toko faharoa andininy fa 3 amin'ny anaran'ny tompo malakilaky kely tsika mamaky an'le izy fa lasa andiny fa 3 fa olana voalohany indrindra rehefa hamafa zavatra ao anatin'ny zanakao ianao de mangina fa izy no avelao hitantara ianao tsy miteny mandainginareo raha makany amin'ny psika tsy izany no ataony aminareo apetrany fotsiny eo amin'inony de izy teo eo amin'ny canapé eo ianao de apresahany ny nata aloha ny olona tao amiko a be de be mpakanjo izy nareo anela ny andro any avy eo seny mandoa 500,000 francs nareo tsy alovaka amin'ny pastera de tsy mandoa vola tovy ihany ny zavatra atao amin'ny anaran'ny tompo ary miara-mipetraka teo amin'ny tany andro safotonalina izy nefa tsy nisy nyteny taminy na de indray-mbava akory azy tena 7 andro sy 7 alina Elia faza sy ny namany 3 lahy tonga teo amin'ny joba tamin'ny joba nanana zavatra be deaibe mahaloto be tafiditra tao anatin'ny sainy ajonareo tsara fa 3 andro izy 3 lahy azafady 7 andro izy 3 lahy tsy niteny na fa miainao ny joba mitantara fotsiny zay ny takian'Andriamanitra fa my problème vo be problème ny olona de ataovy an'izao de nananina de nanina de ana fianao mangina tsy mila manome conseil tsy mila mitsara tsy mila manao reproche ay raha ihany zany tsy mila tsy manao ninina fa miaino fa mila mahay mampiresaka azy ianao hitantarany an'izay zavatra avely teny izy fa ianao mahay maninona fotsiny mahay mamoaka an'le izy de efa dio za ry avako izany raha misy miantso ka misy olona eo anoloko eo tsy mandray ny telefoninao mihitsy azy satria olona io na important amiko ty oka aloha tonga de izy ny olona hoe tsy malay miaino ty olo ty misy le atao hoe écoute active zany tantaraiko anareo zany no atao hoe écoute active amina resaka psychologie miaino vakeo rehefa tonga letrany toko fahaefatra nanomboka ny teny Elia faza sy ny namany a de vo ny teny izy de tezitra Andriamanitra satria ny mission andeha ninona iaino tsy teny fa tsika koa rehefa misy olona onloatsika za aloha rehefa manantona amin'ny paster Michael ianao de manantenava tsy hiteny zany paster Michael fa misikotra de naninona de rehefa mitady hijanona ianao de ohatra le tomobile accélérena kely ndray hitantara dre lasa ndray de nananina vo mitady hijanona de accélérena ndray mandra-pa hoe tsisy resahana tsony rehefa tsisy resahana tsony de izao vavakasika za zany isakariva tam'y mbola teo amiko ny zanako eny na izao ary
dia miresaka izay tsy ny fanompoam-pivavahana no important aminay voalohany noho tsara za tsy miteny aza manao fanompoam-pivavahana fa ny mamoaka ny any anatin'ny totony tsirairay avy nandritry ny tontolo andro zay zany a nandritry ny zanako voateraka ka nandra-pahatonga ny zanako tsy eo amiko tsony a tsy mba niarany sakafo atoandro zany zay nagaga samy sahirana any am'izay nanahirana azy ihany a dia samy sakafo any am'izay sakafoanany ihany ny ankizy any ampianarana zaho an-trano a raha matoa any ampiasana tsy mody atoandro a dia tsy miaraka mihitsy fa zay koa tsy isan-kalina zay vao tena misakafo ary isan-kalina zay vao tena maninona miasa dia ny ataonay voalohany indrindra tena samy mitantara ny nazy isan'andro meloha amin'ny fanompoam-pivavahana fa mifampovahana na 10 minitra ary tsy mampaninanay fa le fitantarana indraindray mandany adiny ray zay zay tontolo andro teo tsy mila manome conseil dia ataovy an'izao dia naninona ianao koa naninona tsy natao an'izao naninona tsy nanany tsy mila fa maninona miay tena farany tsy tiako tezitra amiko indray zao nareo amin'ity ka tezera fa aza manota ny cliché évangélika tena tsy tiako zay mpiandro nefa ny rahanao cliché évangélika tsisy hevitra ny atao hoe cliché évangélika raha avako isany dia izao ohatrany tsy mahay miteny raha tsy mitenitenin'Andriamanitra kely rehefa misy olona mitantara problème aminao za tsy manao an'izany mihitsy jerevo ny Facebook fa tsy mahita cliché évangélika any ianao sangisangy no alefako any famafana zay zavatra manahirana ny sain'ny olona tsy hitanao mihitsy ny aho hoe jaona toko fatelo andiny tena ambiny folo fatsy zao nitiavan'Andriamanitra za tsy miteny hoe tsy manao an'izany a fa mety indray mandesaky ny 5 volana ny manao an'izany fa kio Facebook dia hitranareo fa any ihany amafana ny stress ny olona no ataoko any dia hanika vao mifony ny olona inona indray tsy raha tamin'ny pasterato vao tratra ny problème ny olona inona indray tsy raha tamin'ny pasterato zay ny mission ako azonareo tsara fa tsy cliché za tsy miteny hoe raha amin'ny fotoana tokony itenenako tenin'Andriamanitra no miteny aza vaiko kely zay nitenenako hoe lava be le izy rehefa misy olona ray manoloana anao zany dia tsy maintsy misy kanan-kevatra ka ny olona io ka ray voalohany a le atao hoe terrain domanial so dia mba terrain domanial aloha le olona tsy tokony mbola itenenana tenin'Andriamanitra inona natao hoe terrain domanial ao amin'ny Matthieu 4 le Jesona mafy dia teo amin'inona lalana karaha mbola mijany lalana zany terrain domanial karaha mbola terrain domanial mifony le olona ka nahitenitenin'Andriamanitra adiny 10 eo ary ianao tsisy dika raha misy terrain domanial zao hoe reraka fotsiny azonareo zany ahoana ny amadiako an'io aloha propriété privée zay avao mitenitenin'Andriamanitra azonareo hoe zany zavatra zany fa tsy tonga dia hiteny dia hoy Jesosy dia hoy ny tompo dia hoy ny fanamazina dia manana tsy za tsy paster Mikael no hitanao manao an'izany ao a fa raha vao terrain vao miresaka amiko kelikely anao ditaka hoe terrain domanial ty dia tsy maintsy mamadika aloha ako hoe ahoana ny atonga an'ity ho lasa propriété privé fa tsy tonga dia mitenitenin'Andriamanitra Jesosy nampianatra an'izany fa ankoatran'ilay terrain domanial dia misy le atao hoe manque d'espace le atao hoe manque d'espace a terrain anankiray feno inona efa feno inona naniry teo tsy ka nahitenitenin'Andriamanitra tsisy fijanonany amin'io ary a tsy aniry io ka tsy tenin'Andriamanitra ny mamaika tsy cliché évangélika ny mamaika zay le teneniko anareo hoe za isaky ny mamaky baiboly dia tsy maintsy misy pensée hafa foana atao anatiko ato mijery an'le izy fa tsy tonga dia hoe mpiandry ihany no miteny an'izany a fa tsy tonga dia hoe tsy maintsy tenin'Andriamanitra foana rehefa manoloana anao zany terrain anankiray ka manque d'espace ahoana alohany ny hitadiavako bulldozer hitrongisako an'le le inona izy teo le tsilo ka raha tsy voatrongoka le tsilo za tsy hamafy teny aminao fa raha tonga dia mamafy teny tsy mitrongo tsilo cliché évangélika ny anaran'izay ao ve dikan'izay tsy voa rehefa misy olona nitrehanao ka mitantara problème dia tsy maintsy miteny ianao fahatelo misy le atao hoe manque d'épaisseur satria inona le izy vatolampy dana aloha makaborety dia mitatitra tany zay vao mitenitenin'Andriamanitra misy vatolampy be io tatery borety aloha mipofo batay ohatra nen'le zanako mahay be le zanako a izy tsy tonga dia namafy tenin'Andriamanitra fa lasa izy natory niaraka tamin'ny 4 ami azonareo tsara manamboatra an'le terrain aloha izy fa tsy tonga dia nafafiny
fa miangonao am-piangonana zao zany 4 miretraretra zany mbola mandany rovy mifezoro ndray tonga ty tsy hitanareo tsony izy hoa fa za aloha tsy atoreny aminareo manamboatra fa tsy tonga de cliché évangélika foana fa matetika tsika indrindra tsika mpiandry vao miona amin'ny olona anankiray de inona foana vao miresaka amin'ny zanakitsika de inona fa maiza miaino aloha aza tonga de manao an'izay zavatra zay maiza miaino de fantaro tsara aloha le zanakao avy aloha aloha izy vide ny ao anatiny ao amin'ny alalan'inona fitantarana rehefa vita le fitantarana tsy ilaina be resaka tsy ilaina be resaka de ataovy an'izao de manana ay tena zany tokoa ve zao jesosy ny teny manao hoe nareo rehetra miasa fantatra sy mavesatra teto mankanisa ty amiko zao ny anareo fitsarana ndao ary bataitsika daholo ny problème atsika teo metsika an' jesosy fa mody eo le ankizy mandeha matory milamina tsara jerinaka mandeha matory jesosy koa ry avako isany nitsikebona tamin'ny fotoan'andro azonareo ve nidika le nitsikebona le nampianariko teo ary zaniko ohatrany ny saon'olombelona de misy inona tafiditra tao rano madio de misy inona fotaka de rehefa manonja le rehefa tratra ny choc émotionnel de miakatra ty ambony le fotaka de baikony le fotaka ianao zay le atao hoe mitsikebona de iny le videna fa jesosy koa tratra an'izany aza mietreritrinareo hoe jesosy izy de tsy nitsikebona aza mietreritrinareo hoe jesosy de tsy nisy zavatra ratsy nihiditra tao anatiny satria ny tontolo manodidina ny jesosy tsy tia azy tsy ny mpianana io fa ny izy fariseo sy ny tariny tao am-piangona napiditra raty de misy inona zany jesosy nisy fotaka ndao vakitsika kely ny Luka 24 manomboka amin'ny 42 manomboka amin'ny 39 azafady loloa nokatra baiboly ihany ao raha mahita amin'ny matsoko dia hanampy anareo mamaky ahako amin'ny anaran'ny tompo manao hoe azafady Luka 22 24 angano teneniko teo Luka 22 39 sy manaraka amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary nivoaka jesosy karaka amin'ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra olivy izy mpianatra ny nanaraka azy ary raha vao tonga tamin'izany tany zany izy dia hoy izy tamin'ny mpianana mivavah ary izy niataka tokony ho indray mitorabato dia nampiriza raiko raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy nisitrapoko aneno atao fa ny atreo azavaiko kely aloha nidikan'le zavatra nataoko nazavaiko tamin'ny voalohany teo empathie ny anaran'iny fomba fijery anankiray koa zany ho an'ny filosofy ainareo ve nidikany atao hoe empathie teny anankiroa manamaritra ny atao hoe empathie ny anankiray teny grika izy io n ny fanoratra azy ao anatiny dikan'izany zany de ny ray pathos ho anareo dokotera mahalala tsara ny atao hoe pathos na tonga ny hoe pathologie ny pathologie zany de famantarana ny jaly ao anatin'le olona inona ny tena aretiny ny atao hoe pathos zany de inona jaly ny empathie zany de izao fampidirana ny jalinao aty amiko azonareo tsara raisiko le jalinao de ampidiriko aty amiko ka rehefa tonga aty amiko le jalinao de anao milamina zandre lasa mijaly zay le action de vidage le jalinao raisiko ka raha tsy manao empathie tsy ho tafiditra ny amiko mihitsy ny jalinao zany hoe rehefa miaino anisy izy teo za zao rehefa mahita namanao empathie nareo tsy mahita naminjakijaka sy memesy anotro zao fa za eo mpanaovanao empathie latsaka ny ranomasoko tsy fananina cinéma le olona raha tsy milatsaka ny ranomaso ny finenano milatsaka alohan'le olona sitran'izay le olona azavaiko kely le atao hoe empathie rehefa mitantara amin'ny problème zava-manjoanao mijalinao ianao de empathie makaiza le izy miditra ty amiko de lasa maninona le olona mba efa
fa izaho mave satria ho ahy efa manana ny fomba famafako azy ty anatiko satria za manana fifandraisana manokana amin'izy amin'Andriamanitra ao zay zany ny ilana an'le izy ary zay le ray aman-dreny a solo tena nle mandray an'le izy ny anahy zao be dehibe mihitsy tsy fahitana le izy pasteur fa tia ny zanakay indray akivy mihitsy asan'le ray aman-dreny ameny anahy fotsiny tsotro zao indray le izy mahakamo ihany le asa rehefa tena mandendra ny zavatra zany fa i Jesosy teto nitady empathie fa naninona no nitady empathie Jesosy nitady empathie Jesosy satria no niontsana nanana problème averiko tsara niontsana zao le dikan'le niontsana tokony izy a no azafady tsy hoe tokony izy le tena nanaiky hoe za manaiky ho faty zay manaiky ho faty za manaiky ho faty za manaiky ho faty fa maninona Jesosy nitampitampiko tonga ny teny hoe za tsy manaiky indray changement na décision azonareo tsara changement na décision za manaiky ho faty ny zanak'olona ho vonoana zanak'olona ho vonoana amin'ny andro fahatelo dia hitsangana impiry Jesosy teny an'izany telo raha kely indrindra fa tampitampikeo a dia ahoana ozy izy Jesosy esory amiko ty niova hevitra izy zany sa tsy niova raha le tapany voalohany fotsiny niova hevitra fa naninona tsy vita empathie azavaiko kely le tsy vita empathie tsy vita empathie satria zao le olona farany ty indrindra nantenainy telo lahy no nalainy niaraka aminy anao empathie fa inona nataondry zalahy natory dao anefa kitsika kely atsivo marika io dia hijanona sady aho arinan'izay atsivo marika io fa hiverina kely eo rehefa avy eo le Matthieu Luka 22 teo fa andao aloha hivarika kely tsika Matthieu 26 ahitantsika Matthieu 26 andininy 36 ahitantsika n'izany nataon'ny mpianatra io tantara io ihany io amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Jesosy mba mpianany dia tonga teo amin'ny sahanankiray atao hoe Getsemane ary izy tamin'ny mpianany mipetraha eto aloha ianareo raha mbola ankeroa aho hivavaka ary nitondra ny Jesosy ary nitondra ny Petera mba amin'izy roa lahy zanak' Zebedio izy dia nala eloam-po sy ory indrindra dia naninona izy nala eloam-po sy ory indrindra zany hoe tratra ninona Jesosy choc émotionnel rehefa tratran'le choc émotionnel izy dia nalainy le mpianany ty indrindra ndao anao empathie amiko ndao anao empathie rehefa manao empathie ho iaho dia tsy mahazo maninona tsy mahazo miteny nalozana mijery montre hoe ela be koa izy zany na mandray telefona raha ohatra ka misy olona alohanao za koa zany raha eto ahako raha eo nareo mandray telefona tsy mampanina anahy fa raha manao empathie ahako na mivory koa tsy mampanina mandray telefona fa raha empathie tsy manao azonareo tsara satria manapaka an'le avy any amin'le olona dia ozy izy Jesosy ory loatra tratrany choc émotionnel hitanareo ezaka mamaky baiboly azy zany dia tsy maintsy psychologique foana nitondrako an'ilay fomba famakina an'le izy tady empathie Jesosy dia nalainy izy telo lahy indrindra izy roa lahy zanak' Zebedeo sy izy Petera fa rehefa tonga teny tsy tohizako fa avakeo rehefa tonga ny an-trano inona ny nataony natory niova hevitra Jesosy esory amiko ty ka tsy Jesosy mihitsy nanana an'izany fa naninona Jesosy nanao an'izany tsy naombony inona empathie tsy naombony empathie fa naninona ny tsy naombony empathie satria tsy nahay empathie izy telo lahy fa natory fa naninona ary Jesosy niova hevitra indray vadika ao amin'ny lioka amin'izay itsika rehefa tsy hanao empathie nareo Andriamanitra rangah mahay za zany ohatra misy mahafinaritra kely anahy amin'ny katolika ny katolika zany tena misy pretra anankiray mpanao empathie na pretra rehetrarehetra fa ho anay izy mba manao empathie anay pasteur nefa zay mila mizaka zavatra tsy erany mampieritreritra zany pasteur direct any amin'ny Jesosy atsika fa neny katolika zany tena misy pretra anankiray zay fotsiny ny asany makao amin'ny daholo ny pasy pretra rehetrarehetra zay avy mambavetsatra avy any fa ny anay tsisy zay ihany no manao azy ao ndao anefa kiko kely aminareo andininy fa 7 inona ny zavatra nitranga tao amin'le tao Getsemane andiny fa 7 amina rantompo ary nisy anjely avy tany an-danitra nose teo aminy naninona le anjely makagana dia zao isaky ny misy anjely miseho anaty baiboly dia miseho foana ny teniteneniny fa teto ve niseho sady tsy niseho ny teniteneniny
dikan'izay ny teny le anjely sa tsy ny teny fa naninona fotsiny nanao Ombam-Bady rehefa tsy hanao nareo mpianatra ataony anjely io atsinareo tsara dia niverina naninony Jesosy calme le nitsikebona teo voafafa le izy zay zany ny style na action de évidence anankiray fa le anankiray faharoa tena fitiavana fa iny tsy azavaiko lava be faneho fitiavana fa ny problème fotsiny dia izao rehefa maneho fitiavana tsy ilay façon atsika fa ilay façon an'izy le olona tiavana Jesosy zao rehefa nitia fa tsy nitia à distance tany an-danitra tany izy tiako nareo fa rehefa nitia izy dia ny façon an'ny olona makatendrik'olombelona alohany asinareo tsara ohatran'le nataon'le zanako dia rehefa niteny an'le zanako zay fa tsy daday ambe mampianatra fa rehefa manao pratika maninona ny tenenina satria izy lasa naninona batahanan-drano azonareo hoe rehefa maneho fitiavana zany ianao dia le fitiavana itian'le olona ny atao fa tsy lay tianao zara fitiavana zany hoe raha manao action de évidence amin'ny zanakao ianao inona ny endrim-pitiavana tiany ny anahy zao dia tsy hamihafa mihitsy ty izy rola le anankiray zao tena hafa mihitsy fomba fanehoana fitiavana am'le anankiray tena hafa mihitsy fa raha ataoko standard izy rola tsy mitovy mihitsy na ny resaka resahana ary raha iresaka ohatrany hoe miresaka izay fa tsy mety mifandray mihitsy zay telo mianaka satria sujet neny le ray tena sujet hafa mihitsy ny tiany neny le anankiray tena sujet hafa mihitsy ka raha vao miresaka an'le sujet any ata dia toy izy le ray rehefa miresaka midady sady lasy izy dia raha vao miresaka an'le sujet an'le anankiray indray dia izy le anankiray dady rehefa vita ny anareo dia zandray dia iny tsy maintsy mitady an'le sujet itovizana sarotra be nefany satria tena tsy tovy mihitsy raha miresaka pensée philosophique zany zao tena tsisy rara in'le za farilako an'izany mihitsy fa lehilahy matoako ty be an'izany tena rehefa miresaka boky philosophie zany zay faly ery izy rehefa fa raha nyjanako le farilahy marina mamy lasa izy mitsanga tiako tenenina zany hoe tsy mitovy ny fomba fitaizanany ankizy ka raha vao manao fitoviana raha vao manao fitaizana standard ianao dia tsy mety ao an-tokantrano sotra tompoko mifona amin'ny alavan'ny fotoana adiny ray sy folony nangalariko